Eny ary tompo lasy tompo vavy tafaraka sika ato anatin'ny miara-manonja amin'ity fotoana ity isaorany ianao manana fahafoizan-tena anaraka an'izany fandaharan'izany na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina dia hiaraka eto sika mandritra ny ora roa mahery hitondra resaka, hitondra famakafakana, hitondra vaovao andray vahiny ihany koa ary ny vahiny amin'ity indray mitoraka ity dia misy ihany avy any amin'ny faritra lavidavitra satria avany manana ravaratra any mbola ho avy eo izy dia akoatr'izay koa moa dia mbola ho avy eo ihany koa ny olona hafa zany izay hitondra famakafakana eto ny namako fany rehefa eto akaiky eto dia miaraka eto izay mirahalahy miaraka manentana ao anatin'izany ny fandarana miara-manonja izany fa na inona aloha fandehan'ny zavatra amin'izay dia tsy azo moditsita ty resaka baolina ity satria dia inona no ambary resindray ilay barean'ny Madagasikara tamin'ny fiaonana tamin'ny Tanzania omaly niarahan'ny Besomary nanaraka izany baolina izany maro ny fanehoan-kevitra ao anatiny fa dia izay aloha no zava-misy fa dia mbola horesahantsika eo ny momba an'izay fa faly miaraba ny faniry aloha ary ianao ihany koa dia hitondra famakafakana isan-karazany ato anatin'ny fandarana andahoary. Iny ary dia miraba Rina Arabe Mananjara, miraba ihany koa ny teknisianantsika rehetra ao ambadika ny sary sy ny feo amin'izao maraina ny alarobia fa 9 volana septambra 2024 izao. Miraba antsika rehetra naiza toerana zay handraisantsika ny miara-manonja dia miraba antsika ny fandarana zany sy zay atao anatin'ny fanolorana sy ny fanentanana. Efa nambarany Rina teo ny endrikendriky ny fandarantsika satria dia anambahiny isika na avy any amin'ny faritra io na ny aveto manodidina ny Antananarivo renivohitra. Ho avy ihany koa ny solombavamboaka ny Madagasikara voafidy tetry amin'ny boriboritany fahadimy dia ny solombavamboaka fetra izany hiaraka amintsika eo. Efa nanomanomana zavatra maro resana ihany zay sy Rina arakaraka ny fandaminana ny fandaram-potoana fa ety Ampiandohana aloha zany dia tolorana kokoa manokana Ringa Rakotomanga any Mangarano ao anatin'ny commune Imerymandroso tsy lavitra ny Vato misy an'izany ao anatin'ny district Ambohidratrimo zay tena mpanaraka ny fandarantsika ary dia tena mandeha fa mafy mihitsy ny onjam-peo sady miasa mandrafitra no mba mikarakara ny tokantrano izy menakavy no manao ny asa fiompiana sy ny sisa dia maheno antsika any amin'ny toerana zay nresantsika teo zany dia ny Imerymandroso eny tahaka n'izany ihany koa any Anjevagara any Andriamatoa Ihaja zay apiano ny fandarantsika nangataka eo mba toloro kokoa rangafa tena miondana mihitsy zay ary maheno tsara anareo zay ary mampita ny vaovao mba miaraka mba mamakafaka ny zavatra resahanareo araka ny fahitanay ny raharam-pirenena dia tolorana izay kokoa zay zany ry Ihaja menakavy sy ny namany rehetra any Anjevagara any. Tahaka n'izany ny any Mahajanga mahafinaritra namana Rina fa manana fandarana miara-manonja ihany koa ny any Mahajanga any zany hoe ny radio paritra zany mba manao ihany koa dia miresaka ny vaovao paritra izy ireo ary manombonomboka any amin'ny valo ka hatramin'ny 7 ihany no hanatanterahan izy ireo izany fandarana izany dia amin'ny hariva indray dia mandefa ny miara-manonja izy ireo amin'ny 7 hariva mandefa ny division-tsika zany zay avy amin'ny fandarana vokarintsika eto dia misy ihany koa ny episony ny famerenana amin'ny 2 ora tolakandro zavatra zay resahantsika anatin'ity fandarana ity zany isaorana izany satria dia fandraisana andraikitra lehibe zany ary anjara biriky ao anatin'izay serasera sy filazam-baovao ny amin'izay tsara ho fantatry ny vahoaka any amin'izany faritry Boainy sy ny manodidina izany satria maro dia maro ireo commune sy district ihany koa mahazo antsika na dia satratra ny fomba fahazoana antsika zany amina sehatry ny fahitalavitra zany indrindrandrindra moa zany le resaka Canal Plus ny Parabole ny Star Times kanefa dia miezaka amin'ny fomba rehetra amin'ny alalan'ny radio amin'ny alalan'ny tambajotra serasera ihany koa ireo pampalala sy mpikirakira vaovao manaparitaka izany ary isika vahoaka zay mandray izany dia isaorana bevata amin'izany rehetrarehetra izany. Rehefa miresaka Mahajanga Rina Arabe Mananjara dia te akasitraka ny ezaka ataon'ny comité ad hoc ny Antokotiky Madagasikara sy ireo mpanolo
mpanolontsaina mirahalahy ao anatin'zany antoko tiako Madagasikara zany mazava ho azy ireo mpanolontsaina mirahalahy ao anatin'ny tanàna zany ny Mahajanga no miandraikitra izay fandarina miara-manonja any an-toerana izay dia Andriamatoa Sam sy Andriamatoa Rivo izany fa ho an'ny fanetsiketsehana ny antoko tiako Madagasikara Rina Rabemananjara dia nanao fietsiketsehana amin'ny fikarakarana tanora amin'ny fahazona mamily fiarakodia zany na permis de conduire izy ireo zany ny antoko tiako Madagasikara ny toerana ka ny fifampiresahana zany tamina auto-école nataon'izy ireo de misy zany apahany avy amin'ireo tanora zay anao zany fianarana mamily fiarakodia zany ary misy zany avy amin'ireo mpanolontsaina sy avy amin'ny antoko tiako Madagasikara ny toerana ny apahany betsaka zany amin'izay fiatrehana ny fianarana mamily fiarakodia zay mba ahazoana zany permis de conduire zany anoany amin'ny 80 ireo tanora zay misitraka amin'izay familiana fiarakodia na fianarana zay nokarakarainy ny antoko tiako Madagasikara miaraka amin'ny mpanolontsaina any Mahajanga raha ny vaovao voaray. Ny lafiny fandriampahalemana dia mampikaikaika tokoa ho an'izy ireo takizay nitranga tany Namake ary de misy tsaboana amin'izao fotoana izao any amin'ny hôpitaly lehibe any Mahajanga any ary hanairanyireo mponina any Mahajanga ny amin'ny mba jerevo manokana ireo fandriampahalemana any périphérique zany satria tena mijaly ireo ray aman-dreny indrindrandrindra ireo tatsaha ireo mpanao ny asa samihafa zany satria dia betsaka ireo tsy fananana asa betsaka ihany koa nday azo lazaina hoe tsy manana vola ahafahana miatrika fiainana ny akabetsahan'ny tanora matetika amin'izao fotoana izao dia lasa mirona any anatin'izay zavatra mamodoza zay dia lay tsy fandriampahalemana zany ka anairana izy ireo ny tompon'andraikitra rehetra zany mba hijery manokana izany amin'ny akabeany raha resaka Mahajanga resahantsika mba lahasika resahana ny kianjan'ny tenisy efa nisy fotoana ny namantsika député fetra ny resaka an'izany hoe dia terena iala eo amin'izany toerana zany fa mbola mandeha moa ny raharaha efa nijoro ny olobe rehetra hoe azaky an'izany fa tsy mety zany ny arabe izay arabe ny lycée fiantso azy koa dia ao anatiny hoe fikitehana fotodrafitrasa any Mahajanga dia ketriketrehany sasany hitarina zany dia hakany ny apahany ao anatin'izany arabe ny lycée zany dia mampimenimena an'ireo olona ny Mahajanga zany ireo zanaky Mahajanga sy ireo olobe tsika moa efa tsy resaka tsony ny amin'ny hoe ny stady sy ny gymnase zany zay noravana kanefa dia mbola tsy hita fototra ny endrika zany fanatsarana sy fanamboarana zany raha ny zava-misy any toerana akoatra ny resaka hoe fanamboarana trano sy ny sisa zany resahantsika izay Mahajanga zay ary tolorantsika ny kopakopa-tanana ho an'ireo namana rehetra zay any toerana sy mampita ny vaovao ary mpiaino antsika ihany koa satria rehefa avy maheno ny fandarantsika izy ireo Rina dia manao an'le hoe traingo io zany dia fifampiresahana fitafatafana fifampizarana vaovao ary avy amina ankolafo samihafa mihitsy no miresaka ao anatin'izay hoe inona ny vaovao na any an-toerana izany na eo amin'ny sehatra nasionaly dia miara-manadiady izany dia manao izay mba fanehoan-kevitra samihafa eo avy amina ankolafo samihafa izy tsika fa mahafinaritra dia voatazona hatrany izay fihavanana izay kopakopa-tana ho anareo amin'ny Mahajanga arak'izany Rina Rabemananjara baolina moa resahanao teo de nalahelo ihany nalahelo na de fa ndraindray manapo foana hoe eny iny le zavatra mitrangy iny amin'ilay teny kely tsy voahevitra dia lasa vidina lafo ary nanimba zavatra be ary zay mihitsy hoe raha olona tsy mahay ny tontolon'ny fanatanjahantena Rina Rabemananjara de tsy mahafantatra mihitsy amin'ilay lafiny hoe ny fanomanana dia tsy ny vatana rery ihany fa ny saina ihany koa no atao hoe fanomanana lehibe rehefa hiatrika lalao iraisam-pirenena ka fantatsika moa zany le déstabilisation nahazo ny FMS fa sy ny Barea ny Madagasikara reny nanomboka tamin'ny fahatelopolo ny volana aogositra lay teny vato le tezitra ny filoham-pirenena zavatra hafa ny nandrasana taminy hoe inona ny tatitry ny diany zay avany la Frantsa avany sy ny délégation nanetiny zavatra hafa nefa ny hitantsika de hoe tsy manaiky lay fietsika
nambarany tamin'izay nataon'ny FMF hoe nanoratra tany amin'ny kafa sy ny FIFA io moa zany de efa nitondra antsika fanazavana hoe tsy hainy lay resaka azafady fifandraisana sy lay fiara-masa eo amin'ny FMF ny kafa sy ny FIFA dia lasa ny teny zavatra tsy de tena tokony tao anatin'le cadre an'le asa sy ny andraikitr'ilay FMF ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana androany de nitarika zavatra marobe ny adevitra iny ary tsy nitoy tamin'ny adevitra tamin'iny le izy reny arabe mananjara fa mbola nirerahana indray lay Barea-ny Madagasikara niaraka tamin'ny Samuel Leto zay nanao ina moa izy ty kilalaka kely sy nanao fetsiketsehana teny amin'ilay lapa-panjakana ny apitson'iny indray de mbola misy andray le fitokanana ataontsika mbola sy de tena le tena makotrokotroka fa le fitokanana zay nidirana atao anatin'ny kianja mialohan'le lalao de teo misy adevitra hoe lalao azonrehetra atrehana sa tsy azonrehetra anatrehana de nefa raha moa zany de hoe rehefa homologué le kianjan'ny Barea dia azo natrehana ary tanoany amin'ny Real no mpijery zay nakasitrahany teo anivon'ny FIFA de natanterahana ny lalao rehetra indray tamin'iny de fa nanam-porina hoe io indray de tsy sevitra satria raha lay fikorotanana ara-tsaina sy tsy fitoniana teo anivon'ny fédération sy teo anivon'ny Barea indrindraindrindra ihany koa lay tsy fahampin'ny fampivondronana ho an'ty ekipa pirenentsika ty ho an'ny baolina kitra de osika hoe apozina ny vokatra raha tamin'ny teto Madagasikara kanefa tsika de nieritreritra hoe tsy ho lôzika mihitsy ny raha nahazo kianja vaovao tsika raha nanana an'ireo azo lazaina hoe palmarès tsika tamin'ny kanina tsika nefa de ho resy teto amin'ny tanytsika ary mbola nanana mpijery mahery ny Real teo amin'ny kianjany Mahamasina saingy iny moa zany vokatra de samy tsakotsako rehetra rehefa tonga tany zany indray mbola nampiandrasina n'le sabotsy indray nanaovana fitokanana ngeza be maniry iny moa zany miezina de tamin'iny re kapiteny teny anao niezaka rehetrarehetra zahay iatrehana n'io lalao io hita ny lesoka tsy ampy ny fahavondronana vitsiko ny fotoan'ny arahana tamin'ny mpanazatra sy ny sisa de niainga le sabotsy alina indray ny Barea Madagasikara tonga tany zany indray natao ny fitiliana dia nisy tratra ny Covid indray ny ray tamin'ireo mpilalao reo zany rehetrarehetra zany de avy eo indray niarika le lalao tsy fantako rena raha nahita be mpijery ve tao anatin'le kianja sa tsy be mpijery fa zany adevitra daholo zany rina le kianja ngeza be fa le kianja lehibe fa nanahirana kely tamin'le kianja fotsiny le goaika mivezivezy fa le kianja ndrareo mitovy tamin'ny kianja tamin'ty amintsika ihany fa ny anazy misy tafo tsara rina le kianja ny staff ny azy tafo tsy mitovy amintsika fa misy goaika zay nanelingelina kely ihany ekipatsika nanao le boa kely tena niezaka ary nampijoro tao anatina composition zay verina fa ahafahana mitondra fandresena ihany ny mpanazatra tsy de mahasotra ihany na de teo aza lay but vao maraina be aloloatra satria taty amin'ny segondra roapolo sy 5 fanombohan'ny lalao de efa nisy an'izay fahavakisana atody ho an'ny tanzaniana zay de iny zany nisy isa faharoa koa azondrareo tanzaniana de nanenjika an'le isa roa tsika fa teo ihany koa moa zany ny zanaharim-baolina tsy mbola ty amintsika zany dia nitarika tamin'ny isa 3 no 2 zany ny tanzaniana manoloana ny Barea Madagasikara misy tikany daholo zany rehetrarehetra zany tsika ve tsy mahay baolina tsy mihitsy ke hoe tsika ny tsy mahay baolina ary diso ve mifandarana nataon'ny mpanazatra amin'ny mampanazatra azy dia manana ny fomba fijeriny izy techniquement na hoe ara-teknika satria izy no mahalala nanao lecture ary zareo nijery ny fomba filalao an'ny tanzaniana ary rehefa nijery ny fomba filalao an'ny tanzaniana izy de nahatsapa ny altitude sy ny hafanana sy ny pression rehetrarehetra tany Tanzania ary de nahatsapa hoe zao zany ny mpilalao hajoro hiatrehana amin'ity fionan'ity de nanajoro ary tsy de mahasosotra ihany ry narabe mananjara zany le endrik'ireo mpilalao zany hoe azo atao ihany ny mitsikera zavatra marobe fa na izany ho isika hoe arabaina foana ny fahasahina satria na vaky atody ihany aloha zany tsika na resy ara fa na izana zany anatin'le vaky atody anankiroa dia faharesena roa zany itsika amin'izao fotoana izao mbola manana lalao antsika hitatsika eo daholo ny hoe inona ny zavatra hitranga fa ny bazy na ny fototro zao faharesena rehetrarehetra zao dia vokatra ilay
fikorotanana teny am-piandohan'ny adevitra vokatr'ilay na de mbola nandeha ara le baria tamin'ny sabotsy de mbola teo foana le latsalatsa kely ny fédération na azo fédération hoe de mbola izahay no miantoka amin'ny prime izahay no miantoka ny fitaterana sy ny sisa otrany tsy nety vita mihitsiny le ady sy le fanakorokorana n'ilay fédération Rina Rabe Mananjara zany rehetrarehetra zany hoa raha tena mahatsapa hoe ao anatina hoe professionnalisme n'ilay lanjan'ilay lalao sika sy mahatsapa ny amin'ny hoe zava-dehibe ho an'ny firenena ity dia samy nanakombona vavany aloha Rina Rabe Mananjara samy napirina ny ampopo fa mbany fantoka kely hoe aleo aloha andeha ny lalao ao arinan'izao raha ny tokony io zany tao arinany ny tany Tanzania iny satria afaka natao tsara mihitsy ny andro ny fitokanana ny kianjo io mba tsy ho reraka mpilalao mba nifantoka tamin'ny lalao tsika ary tsy nampanina mihitsy ny eritreritra satria ho efa ampitaina mivatana ihany le izy tamin'ny onjam-pepirena sy tamin'ny fahita lavitra de tokony mba nieritreretana tsara ny amin'ny hoe aleo zany atao huis clos le izy mba afahan'ny mpilalao tsara mifantoka tsara ao anatin'izany lalao zany tsy mampanina mieritreritra an'izany fa zany moa ny zavatra mitsanga dia nyvidintsika lafo itsika mpakafy baolina kitra sy ny firenena malagasy mihitsy ireny fikorotanana ireny ao anatin'izao defety na faharesena indroa zao tena fahafahambaraka ho an'ny Barea ny Madagasikara zay efa tonga tany amin'ny apaefadalana Rina Rabe Mananjara tamin'ny kanina farany teo no hoe ino moa efa tsy tafiakatra tsika vokatry ny tandrevaka ihany koa zany tany Barika 10 tamin'ny fiainantsika tamin'ny Niger fa ity zavatra anankiray ity de tena hoe zavatra tena tsy voatsinjo mialoha mihitsy kanefa nitarika fahampitena nitarika zava-doza ho an'ny ekipa-pirenena mihitsy le zavatra tahaka izao zay amin'ny akabeany Vauban tsika moa zany de makahery hatrany foana ho amin'ny baolina kitra hoe mbola azo atao manarina amin'ny fomba rehetrarehetra ary maka lesona ho amin'ny zavatra ho avy tsika mba hietrentsika amin'ny lasa mba hietrentsika ho an'ny ho avy Rina Rabe Mananjara toy any faniry zay ihany tsy hoe mipasoko anefa malama akory amin'ity resaka Barea ity fa zay aloha zany ny zava-misy hoe resindray roa zay amin'ilay fevitoerana makany amin'ny mondial dia efa nazavainy faniry lavabe teo hoe nisy antony tonga an'izany zavatra zany ary tsy afaka hoe miala ao anatin'izay ilay atao hoe fifandonana teo amin'ny fédération malagasy baolina kitra sy ny fanjakana de zao ny fanontaniana mba ho apetrako tsara amin'ity raharaha ty ny amin'ny hoe match roa zay de resy toy faniry teo mbola misy match hafa zany mbola ho tanterahana zany reny no zavanisy move anova fietsika izay concerné rehetrarehetra ka nahatonga n'ilay tsy filaminatsainy ny mpanao baolina malagasy manoloana ny match mbola ho atrehana anova fietsika ave sa mbola nenja tady ihany ka dia hoe zay vokany eo indray zany de ho tatazana izy mantsy hoe fafambaraka eo amin'ny anatrehan'izao tontolo zao zany ny faharesena indroa misesy de hoe Barea zany no voatonontonina ao anatin'io fa rehefa tena jerena ny malagasy ray manontolo le no tratran'izay hoe fafambaraka zay satria ny Barea dia fatatsika tsara fa ekipa-pirenena zany hoe misolitena ny malagasy misolitena ny Madagasikara raha misy ny fahombiazana de Madagasikara ray manontolo sy malagasy no mahazo bravo rehefa tsy misy ny fahombiazana fa ratsy dia ny Madagasikara sy malagasy ray manontolo no tratran'izay atao hoe alahelo sy ny vokatra zany rehetrarehetra zany ka ny hotoy an'ity raharaha ty dia mbola isy match ho avy eo mbola eo amin'ny RDC mbola misy lalao miverina ihany koa amin'ny Benin sy amin'ny Tanzania zany aotra aloha zany zao nisy atsika aloha atreto amin'izao fotoana zao Tanzania no mitana ny larana voalohany Benin no mitana ny larana faharoa RDC no mitana ny larana fahatelo de mifantaniana mipetraka hoe mbola misy chance ave ho an'ny Barea ny chance misy tonga de atao mihitsy hoe eny satria mbola misy lalao vitsivitsy atao zany asa efatra eo angamba mbola lalao atao zany raha maresy foana zany amin'izay dia
afaka mbola manao an'ilay resaka hoe match de barrage zone Afrika averiko tsara match de barrage zone Afrika amin'ny fakanesana any Qatar indro zay tsika nyresy tena zany amin'ny mampanao gazety de milaza ny zavatra misy aloha dia milaza ihany koa ny programme zay ho avy eo zany hoe octobre efa kaikely tsika ny RDC zany zao eo amintsika amin'ny volana octobre dia i Benin koa mbola eo amintsika i Tanzania mbola misy fionanantsika indray-pandeha amin'ny zany ekipa izany zany RDC mbola manao aller retour amintsika ihany koa de zay ho any fanontaniana petrako tsara mihitsy hoe efa fantatra daholo ny zavatra anseho teto talohan'ny match zany le wawawa be da be de zay rehetrarehetra concerné sy tafiditra tao anatin'izay ve mba hanova fietsika mba atao kalma tsara ny fiatrehan'ny Barea zany amin'izay lalao mbola hoatrehany eo sa mbola hanenjana ihany satria raha ohatra mantsika raha hoe mbola hoanenjana ihany zany mbola hotohizana ihany ny atao hoe raha tokantrantsika samy malagasy eto de anahirana zay zavatra izay raha ohatra ny Barea ka tafitany amin'ny mondial 2022 any Qatar iza ny azakazaka voalohany eo iza no atao hoe maika de maika anaraka sy anohana ny Barea Madagasikara tsika menakavy ihany io tsisy hoe Rianina na Rianina fa itsika menakavy ihany no samy anohana zany Barea Madagasikara raha hoe manao mondial izany ka io zany no tsara apetraka tsara mihitsy hoe mila diniana foana ny fanapahan-kevitra izay raisina fa ity raha tiany tsy azo atao hoe hoentina amin'ny fo na hoe hoentina amina zavatra tsy maintsy hoentina pahatoniana tsara ny zavatra izay atrehana zany ary na miresaka baolina kitra tsika na miresaka raha-pirenentsika de izay no tokony hiatrehana ny lay izy fa tsy hoe rehefa miteny ny mpanohatra na miteny ny eto amin'ny miara-manonja mengy eto amin'ny MBS de ozany sasany reo ndray fa zay zavatra rehetra nytenenina teto ry faniry de ny tombona daholo ary raha fahitako azy manoka ty zany tena mba hevitra manokana mihitsy de ozy hoe tena Andriamanitra mihitsy nanao an'iny resultat anankiroa hoe resintsika satria zao isika misehoseho be amina zavatra atao hoe mbola afaka hoe ampendrasina araka ny teny faniritra hoe resaka fitokana zany ane afaka namboarina tsara ny programme fa tsy hoe asesika eo daholo ny fitokanana kianja asesika eo ny mise au vert amin'ny mpilalao asesika eo ny ty fety rehetrarehetra ty le Barea nefa na hiatrika zavatra goavana be de féditeur na amin'ny mondial zany andraisana anjara amin'iny ka ity zavatra nasesesika isaky ny metsika tia io zany ny tena nahatonga ny tsy fahombiazana akoatran'ny rehefa le hoe wawawa be zany teo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny FMF de averiko farany anova fietsika ve manoloana zay rehetrarehetra zay zay concerné amin'izao zavatra zao satria Barea mbola hiatrika lalao maromaro sa vao maika hanenjana indray satria mila efa fahatoniana mihitsy zao satria tsika mantsy mora miteny hoe ianona ny tompona andraikitra marina aloha fa tompona andraikitra mpanazatra na tiana aloha tsy tiana amin'ny lafiny teknika tompona andraikitra izy areo zao ny sasany tonga de miteny fa niokevitra moa zany zao ny antsika hoe aloha ihany Nicolas Dupuis zay tena tadiavin'ireo zay mahapolitika an'le izy mihitsy reny satria tsy levony vavony zareo mihitsy nanakisana Nicolas Dupuis de nanomezana ny fanazarana ny Barea any Eric Rabesandra zay ny tenenako an'izay hoe lasa mivoaka ny fitenenana ohatrany zany fa na tiana na tsy tiana zany de fohy loatra ilay fotoana nahafahana niatrika an'ilay lalao de ty le fandaram-potoana faraparantao le hoe nasesika atao daholo na fitokanana na afomanga na mise au vert na regroupement na ina na balle na ina na asesika atao daholo de zao vokany na selfie na inona de zao vokany zao vokany zao io zany azo azavaina tsara mihitsy nylay tsy fahombiazana fa tsy mipetraka amin'ity le hoe efa nanao rahalahy fa ibalitany tsy nambinina Andriamanitra na nefa tsy zay ny tamin'ity fa vokatry ny fisehon-javatra tsy nilamina no natonga an'izao zavatra izao zany zay zany ny tena fandehan'ity zavatra ity ka de ho hitantsika eo satria ny chance de mbola misy ho an'ny Barea fa oka mba samy aka ny andraikiny
tazavy ny isa tokony sy ny tsirairay, ny mpanazatra, ny mpilalao, ny mpitondra fanjakana, ny FMF dia aloha zany tena hoe hipetraka tsara amin'izay hoe andraikiny zay zavatra zay, fa raha ohatra ka mbola entan'le ambo ihany isika sy le hoe tena tsy levo mivavoniko mihitsy nataondrianina dia tadidio tsara fa ny resultat dia mahafoaka be iny rehefa mavoa ianao dia bravo, rehefa tsy mavoa anao dia sika menakavy zany no tratra eo. Ary amtinako azy dia mbola mitombona foana ary faniry le hoe oka mba samy mahay manetrinetry tena aloha mba miaiky zany rehefa misy zavatra tsy mety le izy fa tsy hoe za ndray dia tsy maintsy zao na hoe za ndray dia tsy maintsy zao, fa zay manetry tena ny maninona ozy lasandratra ary zay manandra tena ny maninona zay zany mahay be mihitsy zany dao ary faniny tytsika resana nge amarana atsika nyty resaka baria ty de hoe lesona azo rasana de hoe aza mitsabatsabaka amin'ny andraikitra tsy hainao sy tsy fantatrao fa manimba zavatra zany zay ary vidina lafo zany fitsabatsabahana sy miteniteny foana zany amina lafin-javatra ohatran'izao zany samy marary fonga antsika rehetrarehetra hoe tena ho anay aloha zany mpiondana baolina kitra de malala mihitsy zay hoe tena manahirana zany resy zany miarika maro tsara zay any amin'ny nivon'ny commune sy ny district de tena resy de tena malahelo mihitsy satria mba misy fanomanana iatrehana anatin'ireny zavatra reny rina ao anatin'izany ka zay ny hoe aza mitsabatsabaka amin'ny zavatra tsy hidirana ntsony amin'ny manaraka raha mba tokony handray andraikitra dia mipetraha ho ray aman-dreny mandamina fa tsy manakorotana amin'ny lafin-javatra tahaka izao. Izy moa zany de efa mandeha indray le communication hoe petahana mihitsy ny anaty commande lay coach zany amin'izao fotoana zao eka io koa moa zany tsy maintsy misy andraikitry ny coach foana fandarana amin'ny mpilalao fa zay koa nefa nandrasany reto mpanohana fitondrany reto hoe ny faharesena satria efa tsy zakan'izy ireo mafy mihitsy voalohany indrindra aloha lay tsy nahazo ny fédération na le tany faty iny aloha zany efa narary andoha be mihitsy ny kibon-drareo nanomboka tany io tany am'izay le fandehan-javatra satria tsy azo ndrareo lay fitantanana ny fédération de taty aoriana indray le fanasorana anga Nicolas Dupuis satria mifanesorana normal be tsy tafiakatra tamin'ny kanitsika tamin'ny match natao tamin'ny Nigeria teny barika 10 de naka position par rapport an'izay ny teo niveau fédération tamin'ny alala ny filohan'ny fédération de iny zany mbola tsy levony vavony de samy niandriandrika ny totoa io tratran'le 2 défaites zany ny baria zay nentin'ny arabe sandratana de efa misy mamoaka ndray any sasany rapida be misy namoaka an'le fifanarahana hoe malitsa voalohany sy ny andro faharoa no fanarahana zay tsy maninona fanapahakevitra amin'ny fédération zany de anjara amin'ny fédération na miazira sy mireazira par rapport ny mini défaite iny fa naizanina jandry na arabe mananjara de io zay hoe zay nge le endriky le politika tianareo atao anatin'le tontolo mibaolina kitra Nicolas Dupuis omenareo 150 millions d'ariary sa ohatriny inona ny résultat raha tena natanjaka Nicolas Dupuis averitsika zany adevitra zany tsika tsy miresaka fa 24 ny firenena efa nandray anjara atao anatin'ny CAN nambarantsika amin'ny fanadihadihitsika fa larana faharoa foana nisy amin'ny Madagasikara na faharoambe folo na roambe folo ary nisy andreo firenena nandray anjara atao anatin'izany CAN zany fa zao noho le hoe vitsy le mpandray anjara satria zay voalohany ihany tafiakatra tao anatin'ilay roambe folo mpandray anjara dia tsy nanana chance niarika kanitsika fa rehefa nampitombola 420 izy de roa mpandray anjara de tsika laharana faharoa foana hatramin'izay de nanana chance tsika tsy hoe Messi zany ny olona iny fa misy andraikitra maro samihafa koa tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa fantatsika moa taiza ny toerana anisan'izany FC Fleury zany firemy division zany tany am'izay tataniny tany aloha tany ary inona ny tena andraikitra zay ny tataniny tao anatin'izany fa eto ndray manko averimberina zay resaka zay manko rina arabe mananjara de ohatrany hozy tsika hoe fa politika ve ny tiana atao am'le baolina kitra sa tena lalao ary tena mampiray sy mampisandratra zay zany akatsika eo zay adevitra fa rina arabe mananjara alohan'ny andraisantsika vahiny adevitra efa nandeha ty adevitra tsy fa mba ho resantsika amin'ny rahalahy eto ihany alohan'ny andraisantsika ny vahintsika vany mananara dia ty resaka ho lavitry ny mpanao gazety ty za zany moa zany rehefa zay ny adevitra de ozy hoe todika any amin'ny rinaingana ny tsara ho fantatsika rina arabe mananjara dia efa lomano
ngamba ataoko hoe tany amin'ny efaroapolo taona mahery tany tao anatin'izany tontolo ny asa fanaovan-gazety zay de izy moa le manetry tena lava io le hoe mpanao gazety mandehandeha fa ny aza doniotsika Rina Rabe Mananjara de efa mpikambana pitatana teo anivony ho lavitry ny mpanao gazety zany sy ny asa fanaovan-gazety nandritry ny fotoana maromaro tany aloha tany ka tirina ny adefitra mandeha amin'izao fotoana zao ny hoe fifidianana zany zay mpikambana vaovao eo anivon'ny lavitra zany ho avozina indray zany lay Brown ny lavitra zany olo normal zany amin'ny resaka tontolo ny hoe tapitra ny mandasy ny sisa zany fa eo amin'ny lafim-panavozana Rina 3.7 be zao no mpikambana ho fidina ao anatin'ity ho lavitry ny mpanao gazety ty de betsaka ny adefitra azo resana ao anatin'izay te azo ny hevitra Rina sy mba te fampiresadresaka mialohan'ny teny hidirantsika amin'ny vahiny sy ny adefitra rehefa avy eo raharaha be izy ty fa raha tena tsorona aloha de hoe tsy tokony ho raharaha be fa ny zavatra misy eto amin'ny firenentsika na ny baolina io na ny miresaka tontolo fanaovan-gazety io na ny miresaka fitantanana amin'ny ankapobeny io de hita taratra amin'izao fotoana izao fa misy teanao maimizy lay sehatra zany hoe te ife an'lay sehatra de manjary miteraka zavatra manahirana ao anatin'ny firenena raha ohatra ka hita taratra hoe tsy misy zay de tokony mandeha normal io vao chiffre fotsiny eny no mipotra hoe 3.7 mpikambana ao amin'ny ho lavitry ny mpanao gazety de ozy ny olona hoe atao inona daholo zany satria raha hoe 3.7 na 3.7 na 10 na 4 io na 5 de oka aloha fatatsika fa manana ny andraiky ny daholo raha hoe amina sehatra ohatra ny tony ary ny ho lavitry ny mpanao gazety tompoko toy ny ho lavitra rehetrarehetra de mazava tsara mihitsy ny andraikiny resaka moralité io zany hoe gardien mampanaja ny mpanao gazety ny resaka etika sy ny déontologie tsy anjara ny fanjakana tsy anjara ny ministera no mampanaja ny etika sy ny déontologie resaka fitondratena sy ny rehetrarehetra fa tena ao anatin'le koro no misana an'izay raha ohatra misy mpanao gazety mamo eny mpanaovana ny asa zany eo anatin'ilay asa tena anjaran'ny OJM zany ohatra fotsiny mba azahoantsika mandray anazy fa raha ohatra ao anatin'ny tontolo ny asa fanaovan-gazety zany dia ny ordre ny journalisme no mendraikitra an'izay amin'ilay fanatanterahana ny asa satria izy ireo no nianatra an'io tsy ny fanjakana no nianatra ny asa fanaovan-gazety fa ny mpanao gazety no nianatra ny asany tsy ny fanjakana nianatra ny asan'ny dokotera fa ny dokotera no nianatra an'izay tontolo ny médecine zay de manana ny lavitra izy manana ny lavitra izy ohatr'izay koa ny avocat ohatr'izay koa ny pharmacien ohatr'izay koa ny ingénieur zay ho lavitra rehetrarehetra manana an'izay ho lavitra zay zany hoe le ho lavitra zany dia tena hoe raha tokantranony ho lavitra io le corps anankiray zay zany mila mazava tsara mihitsy aloha mialoha ny idirantsika amin'ty zavatra miseho amin'izao fotoana izao ty fa ny fanjakana kosa dia ray aman-dreny izy ray aman-dreny raha ohatra araka hoe misy zavatra atao zany dia ny ho lavitra mpanao gazety afaka miresaka amin'ny fanjakana miresaka hoe ray aman-dreny ohatra hoe mba mila an'izao kely sy ohatran'izay de ohatra hoe resaka hoe fanampinana resaka teknika ohatra afaka atao zany afaka ataon'ny fanjakana fa ny fanjakana tsy mitsabaka ao anatin'ilay raharan'ilay ho lavitra fa tena hoe raharaha samy mpanao gazety iny zany de izay zany tena tokony mipetraka tsara aloha ao anatin'izay raharaha zay fa inona ny zava-misy eto Madagasikara tao anatin'ny taona maro ny fandimby ny zava-misy de izao fantatry ny régime izay mipetraka eo amin'ilay toerana eo amin'ilay firenena de ataoko hoe indrindrindrindra ty amin'ny tany mahantra ny tany mahantra tahaka ny Madagasikara fantatry ilay régime tsara ny lanjany zany asa fanaovan-gazety zany zay averiko ndre-pandeha zay régime mipetraka eo amina firenena anankiray régime fitondrana io de mahafantatra tsara ny lanjan'ny asa fanaovan-gazety zao anefa ny asa fanaovan-gazety dia
ny mpanao gazety dia mpiasam-bahoaka mpiasam-bahoaka zany hoe maso sy sofon'ny vahoaka any aminay toerana zany satria tsy ny olona rehetrarehetra no afaka andeha hoany mananara zao isy olona vany mananara ho avy eo hiakatrisehantseto hitondra ny zava-misy any dia anjaran'ny mpanao gazety zany no mamakafaka an'izay dia mitondra n'ilay vaovao ho fantatry ny besin'ny maro zay zany le izy fa ilay fitondrana amin'ny akapobeny zany eo amina firenena anankiray tahaka ny Madagasikara dia tratran'ny atao hoe ina ny filazana zany hoe mandeha be zany ny sainy satria lay toerana eo dia fatany lanjan'ny mpanao gazety sy ny asa fanaovana gazety dia tratrany lasa manana eritreritra izy zany hoe andeha ty asa fanaovana gazety ty ho tena ho fehezana mbola misy firenena no mampiasa an'izany ohatra hoe ny any Korea Avaratra tsisy kifoanao mihitsy any Korea Avaratra any amin'io sehatra io dia lasa mandeha makany le raharaha nefa tsy tokony izay mihitsy zany no fipetraka ity raharaha ity fa ny hoe maordra azy dia tsy tokony hitsapatsapahany mpitondra fanjakana fa raha misy ny hoe fiaraha-miasa hoe fangatahana amin'ny lafiny teknika afaka manampy an'izay zany afaka hoe manampy fotsiny amin'ny maray aman-dreny fa ny hoe tena hoe raharaha tokantrano ny mpanao gazety dia an'ny mpanao gazety zany zay dia mipotra ary ty resaka hoe 370 ty dia hoe fidina amin'ny alalana lisitra sy ny sisa dia lizy moa zay zany no hoe fomba fanatanterahana nyty fifidianana atao amin'ny 12 oktobra ty araka ny nanaovandry zareo azy amin'izao fotoana mitena moa zany ty ivela mitazana dia avy hatrany dia mahita hoe misy zavatra ao zay tonga dia hita avy ety ivelany amin'ny hoe matoa abotsina be ohatran'izany io isy io dia eo zany ny finiavana tena hoe tehisahana mihitsy alay tontolon'ny asa fanaovana gazety zany manerana ny Madagasikara mihitsy zany hoe tena lasa atao hoe maimizo isika hoe tena fehezana mihitsy ilay izy na inona mety hoe fanazavana sy ny sisa dia zay no fahitany ny besin'ny maro azy fanontaniana faharoa dia ny hoe anao inona daholo ilay 370 ny teny moa faniry teo hoe ny tena efa tao anatin'ny birao ny lavitra ny mpanao gazety marina zany tany amin'ny taona 7 tany 9 tam'izany fotoana zany tena tao anatin'ny birao ny lavitra ny mpanao gazety izay tompoko tam'izany fotoana zany dia vitsy de vitsy no tao anatin'ilay ho lavitra ny birao ny lavitra ny mpanao gazety zany fa ny isa-paritra kosa dia nanana solitena tsirairay zany nisan'ny faritra teto faritany moa zany tam'izay dia nanana ny solitena ary zay no nandrafitra ny ho lavitra ny mpanao gazety mazava loatra zany misy mpanolotsaina misy flou misy sekretera jeneraly misy mpitahiry vola sy ny sisa dia ireo zany no nanao an'ilay asany ho lavitry ny mpanao gazety tsy mora ny asany ho lavitry ny mpanao gazety ary ilay izy tsy resaka hoe isa hoe vitsy dia hoe tsy mahavita ny asany na hoe efa ho 100 latsaka kely dia hoe mahavita ny asany tsy izay mihitsy ilay izy fa aleo mihitsy raha vitsivitsy mahavita toy izay be tsy androfana zay zany ilay izy fa ity tontolo ny asa fanaovana gazety ity zany amin'izao fotoana zao dia lasa ohatran'ny misy manana eritreritra hoe ho atao fitaovana le izy ho atao fanamafisa-toerana na atao ihany ko hoe mety mifanohatra amin'izay dia ho ampiasainy reto mpanao gazety reto anao zavatra tsy mety sy ny sisa tsy hany mihitsy ny fipetrany satria ny ho lavitra ny mpanao gazety dia na ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara dia manana ny atao hoe sehatra izay ahafahany miasa ao anatin'izay hoe fanajana ny etika sy ny deontolojia izay raha misy fampitabataba sy mifanenjana ao anatin'izay tontolo ny asa fanaovana gazety zay anjara amin'ny mpanao gazety samy mpanao gazety zany fa rehefa mandeha eny le raharaha dia lasa tratra ny fakafim-panahy sasany
hiditra ao anatin'ilay tontolo ny fanaovan-gazety sy hoe ifehany zany fanaovan-gazety zany de izay zany le tena tsy mety mihitsy ao anatin' itony raha itony ka io moa zany araka ny tenen'ny faniry teo hoe io ny zavatra mitranga aloha zany amin'ny zao fotoana zao dia efa mazava be zany ny ao ambadika izany rehetrarehetra zany ka ho atsika mpitazana ho atsika olo-pirenena tsirairay de zoatsika mihitsy amin'ny manara-maso amin'ny atsipriany ny toejavatra ohatranytony satria izany foana no ny ainana teto amin'ny firenena izany satria mahatsapa ilay olo-pirenena mahatsapa amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara fa ohatrany tsy araky ny tena izy ene izany fandehan'ny vaovao zany ohatra zany hoe misy fantatry ny olona hoe misy zavatra tsy tafapakany aminy satria misy mipasipasoka ao ambadimbadika ao dia zay zany no tena tiana amafisina amin'itony raha itony fa hoe alao mba tsy hitsapatsapahana ohatran'ny resaka baolina ihany io alao tsy hitsapatsapahana le any amin'ny zavatra tsy tokony hitsapahana miteny mantsy ny sasany hoe zay ne tsy mitsapaka mivantany ianao tsy mitsapaka fa akolaka hita be le izy hoe inona zao ty 3 ty atao inona zao zany satria mantsy am'ireny mbola misy an'ireo le tompona andraikitra any amin'ny faritra zany amin'ny resaka fanjakana io de apetraka tsy daholo ny ekipa rehetrarehetra sy ny sisa raha ekipa anao zavatra indray moa anina io le nyteneniko teo hoe raha be tsy androfana tsy mitondry ninona any amin'ny vahoaka mihitsy n'izay zavatra zay fa raha hoe kelikely mahavita zavatra firenentsika efa mahantra le retsy efa mahantra efa any amin'ngisitra de itony zany tonga de hita be hoe misy zavatra tsy normal ao anatin'izay zavatra izay amarana koa ngamba namana faniry mampatsiahy fotsiny hoe raha atao fampitahana tamin'izay tao anatin'ny olafitry ny mpanao gazety tamin'ny fotoanandrony de tsoriketo fa tsy mora tao tsy mora tao ary za de miteny aminareo mihitsy fa ny mpanao gazety tompoko de anisan'ny atao hoe manana ny lohan'ny mpanao gazety tsy teny hoe mpanao gazety any amin'ny mpitondra na hoe mpanao gazety aty amin'ny fanoerana iny moa resaka firehan-kevitra politika arakaraka ny faharesen-dahatra iny tsy zay ny tiana tenenina eto fa le hoe tena ma hoe professionnalisme amin'ny asa fanaovan-gazety dia io zany no atahorany misy matahotra an'io satria ny pouvoiran'ny mpanao gazety dia tsy azo amaevanina mihitsy zay le mpanao gazety tena manao ny asany io fa misy amin'ny mpanao gazety saketeny hoe misy amintsika fa ifaniry mantsy zao fa atao hoe mpanao gazety latsaka fefany ihany amin'ny atao eto zany fa ifaniry moa zany tena hoe mpamakafaka politika fa tsy mitovy koa moa ny atao hoe mpanao gazety sy ny hoe mpamakafaka politika fa ny atao hoe mpanao gazety professionnel zay miaina ao anatin'ilay sehatra dia mahafantatra zany tsara ary fantatry ny mpitondra fanjakana izay ary mpanao gazety zany raha ohatra izy tena manao ny asany araka ny tokony izy de lasa fitaovana mampandroso ny firenena fa iny izahay aloha zay rehefa marina de marina fa izahay mpanao gazety koa de io moa le teny malagasy hoe tsy lozan'izay mamarara ny sasany any anaty fiarahamonina any de ohatrany hoe manindrinindry olona satria hoe mpanao gazety hoe manana olona ambony miaro azy sy ny sisa tsy zany no atao hoe etika sy ny déontologie fa ny mpanao gazety ara de mila manetry tena zay ho tsy ampy satria ny problema antsika malagasy andao ataontsika hoe tsika malagasy raha vao mahazo sehatra kely tamin'ny voalohany zany miaraka aminao hoe fa raha vao mahazo hoe tena fahefana kely mahazo sehatra mba hoe misongadina tsy mitovy amin'ny hafa de efa na mifandehany ara miova mifandehany ara miova de eo zany no tsy maintsy jerena tsara le izy fa raha itony zavatra itony aloha hoe lasa 3 ny ao anatin'ny olafitra manahirana be zany no mieritreritra an'izany fa de io moa sakasaka ny zay hoe mikarakarany io zany fa ny an'ny tena moa zany dia manao fanamariana avy ety ivelany zany ao anatin'izay rehetrarehetra izay dia omeko ny faniry indray ny toyan'ny fandarana satria dia andray zany ny vahiny solo tena mbahoaka
zay mihitsy le izy solotenam-bahoaka avy any Mananara Avaratra i faniry ao anatiny izay miara-manonja izay mengy eto amin'ny MPS Anosipatrana andao ary faniry. Eny ary misaotra rena amin'izay fanazavana zay rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy resaka nitsika ny faniritsika koa mba hisy namana mpanao gazety hafa natao anatin'ny tontolon'ny lavitra mba hifampizara hevitra amintsika rehefa tonga ny fotoana fa mbola mandamina zay motsika rena rabe mananjara misaotra anao amin'izay fa ho atsika ao amin'ny firaisana faefatra boribory tamin'ny faefatra azadinoina aloha zany fotoana androany amin'ny roa ora etsy amin'ny espace gold mitoya Anosy voalohany ao anatin'ny famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara efa teto ihany ny député ny Madagasikara voavidy tao amin'ny boribory tamin'ny faefatra raha mbo salama Emilien resaka an'izay fa androany zany dia ny boribory tamin'ny faefatra no hiatrika zay famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara izay hoeny zany ambom-pionana lehibe ka naiza fokotany misy atsika ato anatin'ny boribory tany faefatra ato anaty misy satria tia Anosipatrana ity zany zao dia ato anatin'ny boribory tany faefatra dia mitongava manatrika an'izany famelomamaso zany betsaka no adevitra ho resahana ao anatin'ny famelomamaso na ny redynamisation ny antoko team akoatry ny fizaram-bavao akoatry ny fanomezana hery sy tanjaka sy fanohanana ara-tsaina zany sy ireo fizarana ireo foto-kevitra hijoroan'ny antoko tiako Madagasikara ihany koa dia misy endrika fampihavanana no atao amin'ireny fiaonana amin'ny redynamisation ireny ka averiko zany anio amin'ny roa ora etsy amin'ny espace gold mitoy zany no anatanterahana izany zay miaraka amin'ny tompon'andraikitra ny distim zany boribory tany faefatra zay ary no ela tompolasy tompovavy fa ty fandarany ty moa zany zay mahafinaritra azy hoe amin'ny sehatra nasionaly no miresaka tsika fa tsy hoe de miresaka anatin'ny tambajotra fotsiny tsika na miresaka fotsiny tsika ho amin'ny manodidididiny eto Antananarivo fa tena amin'ny sehatra nasionaly maninona no miresaka amin'izantsika de hoe betsaka ireo zavatra zay tokony fantatry mivaoka any amin'ny toerana misy azy ka izay no antom-pisitsika mizara ny vaovao mitondra famakafakana mitondra fanadiadiana ary mampafantatra manao zara fahalalana zaray zay tokony fantatry ny tsiraray ao anatin'ny tontolon'ny fiarahamonina kapehany de ny mahafinaritra zany zao avy any amin'ny kilometatra lavitra be any amin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara zany hoe any amin'ny lalam-pirenena fahadimy iny no misy an'izany Mananara Avaratra zany de tonga eto amintsika eto amin'izao fotoana izao Andriamato Ajanirina Andrena Valomanana zany zay anisan'ny olotsotra ponina zay efa ela izy no mipetraka tany Mananara Avaratra ary nanao ny asa fivelomana maro samihafa tany ary de efa nakanjany volotany zany tonga eto amintsika izy hiresadresaka hitafatafa satria maheno ny zavatra resahany miara-manonjy izy mahafantatra ihany koa ny zavatra iainany firenena sy mahita ihany koa hoe aiza ho aiza misy a Madagasikara amin'izao fotoana zao Andriamato Ajanirina miarabanao tonga soa eto amin'ny plateau ny miara-manonja ya de faly miarabanao tompoko ary faly miaraba amin'ny mpiaino rehetra manerana ny nosy ary mbola kokoa ny rahalahy any Mananara any zay miaino manaraka ty miara-manonjy ty ary io moa fa rahantsika mahafantatra fa enontsika isan'andro izy io ary misy etaetapotsika zay nentina hoe zao resaka zao hoe mba ho eto any zao resaka zao hoe te andeha eto any anao solotena fa tsy solombava maleko eto aloha fa tsy solombava-bahoaka fa solotena ny vahoaka ary tsy niteny ny vahoaka any narahako fa zavatra hitany masoko reny ny sofiko tsapany tanako no hitako sy etiko eto aminareo tompoko nanao tena azo lazaina hoe nefa ela zany ny tany Mananara Avaratra tsy fatiko na 30 taona ny 20 taona mahery fa eno resaka azy rehefa aveo nandeha inona zany zao Andriamato Ajanirina tonga avy any satria fantatra hoe ratsy ny lalana tonga ty ianao niala oviana firy andro andalana azo resahana vetivety ve zay ny lalana aloha de tena ratsy de ratsy tokoa satria raha miala takany androany anao de raha pitsonao zany vao tonga any Tamatavy ary miandeha kely de miala tsy maintsy miala moa anao zany milala satria mitabaka misakafo inefatra mitsaka baka ya zany ianao manomanoko mana vola any satria mandeha amin'ny automobile io isaky misy mpivarotra foana te hinana foana tena mitotototona amin'ny automobile ya frais moa zany de raha etsy pa tonga ho Tamatavy zany manomanomana raha avy any Mananara io zany Mananara raha etsy mandrapatonga Tamatavy fa ny fiarakodia
tsisy sprinter tonga any tsisy lalana raha tsy 4x4 reny ary rehefa mijalijaly vao tonga any tena mafy ny lalana any ary tena manontany tomobile mihitsy misy ira zay any tsipika raiky hoany amin'iny tiako antanina kely fotsiny andriamatoajany irina zany efa nisy fanamboarana kely izy io mitetezana tany aloha tany tena nisy fanamboarana tokoa tamin'ny teo aloha tena filoha teo aloha zany nanamboatra pont maromaro izy tany ary efa tena na le olona tsy anasa reny ary efa nahazo asa fototra daholo satria ny golasy moa ko tonga tany de nanao embauche locale izy tonga daholo ny olona zany na le tsy manako hoanina reny tsy manana de efa miasa de efa natao vita tsara lalana taty afara moa de efa tsisy mpikarakara de nipotika le pont zany no vita fa lalana mbola tsy vita hatramin'izay mbola tsy tena vita tsara eny ny RN5 zay resahantsika zany satria rehefa miresaka RN5 zany aloha raisiko avy aty Tomasina mihitsiny zany de Tomasina mahazo amin'ny 10 point feny Rivatsinanana Solon Ranovongo mananara Marantsitra zany ny farany indrindra zany fa le any Mananara amin'ny lalana any amin'ny commune Ambanivolo rehetrarehetra manakory zay tena ratsy de ratsy tokoa satria raha ny lalana Ambanivolo azo zao mahazo zany ohatrany hoe Sandrakatsy any anao Tanambobe any anao miala Tanambobe iny lalana iny nefa nitaloha tamin'ny andron'ny Repoblika voalohany tena vita tsara fa tato ato izy zao lalana ndray andro nefa 54 kilomètre roa alina amin'ny frais 4x4 reny mijalijaly mandeha any rehefa andro any nefa natolona azy hoe karazana sopotry Mananara satria ao misy vanille misy ny jorofo tena ary lalana zany ko taloha tena voakodikody satria tamin'ny andro taloha moa ko tamin'ny andron'ny mera reny le mena moto de tonga amin'ny manao fitsenany tamin'ny andron'ny tamin'ny andron'ny Ravalomanana tonga tany président Ravalomanana tonga tany mihitsy izy efa nisy fotoana tonga tany Mananara nitokana andreo église protestant reo nitoka tany Marantsitra maromaro zany rehefa nandehanany tany nanao resaka izy hoe raha sena mandalo any re de mandalova fa misokatra ho anareo varavarany lapa afaka mifandinika any tsy mamisy fa afaka vany ity ny anina va ity zao fa tonga de zay manana etaeta de afaka tonga mampiditra azy malalaka zay tompoko no miresaka kely Marantsitra fotsiny no fampatsahivana fa tamin'ny fampelezan-kevitra filohan'ny Repoblika sy ny fampelezan-kevitra Solomavomboaka ihany no tonga tany toerana ny mpitondra am'izao fotoana zao zany ny filoham-pirenena fa rehefa lany moa zany izy de adino tanteraka zany distrika zany mazava be le resahanao teo satria ilaina koa ny ray aman-dreny zany mitsiditsitika le teneninao teo nisy fotoana président Ravalomanana tonga tany amin'izany sarotrarotra ny lalana fa tonga izy zava-dehibe zany mbola mahatsiaro an'izay endriky ny lalana zay tany Ambanivolo zay ve ho an'ny président Ravalomanana ny olona any monsieur Ajanireny raha olona kany volana ke zato zay takany mbola Ambanivolo zany tany mbola tsy diavy moto tonga tany moto faly aby olona satria Zambogona mbola Zambogona fa mbola tsy Zambogona vao taty afara vao maromaro moto cross reny tonga kany reny le zarena tany mera reny satria tamin'ireny moa ko mbola zarena mera ary mera tonga any mbola fidiparitra faly le vahoaka satria netaneta vahoaka le mera tonga any amin'ny tena lavitra voasa voavono akoho zany hoe fandray zany le fitiavana le polina voavanginy olobe le olobe mamangy le polina de fa matora zany le fitiavana ary tamin'iraiky mbola misy famatsina ny lalana hoe lalana amboarina marisika ny olona manamboatra lalana fa tato ato nefa ny tena diso fanantenana le olona de potika ny lalana tsisy nina tsoa zavatra mbô interan'ny olona zany zay ny tena tsy afaka tsony lalana makany Ambanivohitra ny route nationale raha moa zao lalana Marantsitra ohatrany hoe vao miala sampanakanina kely de fa tsisy manambolosy efa sarotra zany hoe manambolosy efa vita nisy kolasinao pont izy zany enany elanelany mbola sarotra ihany lalana raha voavy ndiorany de fa miotsaka iny
reny tetezana ny amin'ny lalam-pirenena ireny moa zany a dia ny Union Européenne sy ny BADR ny Fonds Cohesionnel zany anisan'ny namatsy volany reny fa ataorina zay moa zany dia tsisy ny lalana zany a ny lalana rany koa raha tsy diso tena aram-bato ary nareo a rehefa aveo mbola iresaka kely am'izay monsieur Ajanirina fa anisan'ny manana tena ino moa zany arena kibon'ny tany mananara fa zao hiverina raha misy tena distrika tena mpamokatra lavanila sy jirofo mananara marantsitra aty amin'ny faritra analanjirofo misy any Soanerana ihany Sonirano-Vongo sy Feneriva-Tsinanana Vavatelina zany fa mananara marantsitra tena anisany hoe tena manao an'izany manahoana tompoko ny vidin'ny lavanila mba volana aketo tena mampalahelo ary olona any tena velo taraina ary manao lavanila ambaran'olona hoe moramora vola be ary ny fiasana azy nefany tena sarotra satria anao karakory tsy vita moramora mandeha miambina anaty alabe any manakarama olona ianao ary olo karamainao io tsy fatarana voatana velona zany aloko frein'olona bourgine any ianao amin'ny andro alina ny olona mandeha mangalatra raha io tsy hainao faty ianao tsy hay zavatra nefa mividina ankehitriny tena mampalahelo lasa-dranomason'le olona andeha andafo le lavanila 75 000 ariary 75 000 francs 15 000 ariary ia avy eo zany malafo otriny zay vao avidy cahier an-jaza avidy fitaovana mpianatra avidy sakafo mpianatra ary ny karaman'le olona anao anio otrina ny karaman'olona andeha nefa nareo mamaky fleur rehefa mamaky fleur am'ray maraina zay manko mba tsara mba afantarina kely amin'ny mpijery sy mipiaino antsika zay monsieur Ajanirina inona marina moa to mamaky fleur aty za mahay fa ny vahoaka tsy ny olona tokony mba raha io moko manao karazany maniry raha io zany de misy karazana fleur moka zany fleur zany moka le voniny zany voniny iny mivoaka rehefa mivoaka iny de tsy avela tratrandro fa tsondromina amin'ny anina de plesona amin'io moko tsy vaky zany le lavany tsy miveraka be manao karaha fa mba normal tsara be ary izy io andro maraina ihany amin'ny maraina de fa miala amin'ny tokantranony olona andeha anao an'io ary na tapotanety tsisy ny lava gina kany ary amanao vonon'olona na frain'olona maty efa any ianao maty akantsitany olona kany nefa zany ny asan'olona tena mafy ary lavanila io tsy tonga foana mandra-patonga azo maina izy commence matoy iny zany efa misy mandry any anaty tanety any efa lavanila efa izy efa manomboka mahazo an'le alava sy ny sisa iny efa mandry any anaty tanety am'izay ny vahoaka tsy maintsy moko manao zany satria maka an'iny de manatitra an'iny de mbola mahandro an'iny de mahandro an'iny tsy raha vitany hoe vetivety mbola anakarama olona koa 10 sy ray tsy enina sy ray tsy karaman'olona ray volana ray manao préparation atapy andro iny de vodimodena raha vao misy oranandro de fa miazakazaka le olona anao tena tam'ty avao tena nahita zany hoe vadin'olona fonctionnaire mpampianatra fa tsisy hoanina tsisy nino mandeha mitatao lavanila iny mandeha mikarama manampy an'io lavanila io vola azo kely akeo ny anina zany entina amin'ny etoandro andrahoana maraina any zara fa misy hoanina kely de mihinana an'iny de mavidividy raha kely iny tonga nefa le vola mpisapanatsy 10 sy ray hetsy zany moa avita iny 9 sy ray hetsy zaza mianatra ny olona diso fanantenana am'ty hoe tsy mandoha vola karaha zaza roa otrina nalohany ampianarana fandoavam-bola mifampianarana hoe tsy mandoha vola foana mijaly olona ka zay mitsy netaetan'le olona ahoana ihany fa diso fanantenana le olona tena diso fanantenana le olona mba mivoatra moko zany rehefa resahana de hoe izay raha mse mba resao any ambonany mba hikarakarakara mpanondro fa mba hifidy zay mba hanana zo hifidy am'izay zay zao fa aineny tokony fidindray aineny tokony ataonay fa tam'ty zay tena vomafy diso fanantenana tao anatin'ny statistika moa zany azonan'le vato tamin'ny fifidianana dia ny faritra nalanjorofo ao anatin'izany mananara dia nanome vato betsaka mihitsiny amin'ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zany zay moa zany tonga saina ny rehetra am'izao diso fanantenana ohatrina ny vidina lavanila masaka lavanila masaka zao amin'ny 10 sy roalina io roalina zay tambatambazana olona ividy am'izany ary tena mampalahelo misy latsa-drano misy andeha hivarotra an'le izy ary tsy maintsy nefa ny tena préparation ale ary olona manao préparation tsy maintsy mena vola mpiambina an'iny tsy maintsy mena vola ny tena tsy maintsy mihina kanina
zany efa le zavatra efa sasarana tamin'ny andro marina andaniana ny rondoany andro to kopenanao takao tsy fantatra anao fatinao velona nefa tamoraina vidin'le izy na taloha le mpanao dalala za moko mandeha vary mandeha tonga akany mbo faly le mpanao dalala satria malafy raha tsy tonga akany tsy saison andro hoe andaotsika viandafy raha tonga akany tsy manam-bola le olona inona ary namidy ake inona tiany le zavatra fa le zavatra tsisy vola midy de mampalahelo ny zareo ary verina fotsiny avany mitondra entina tsy lafo de ndraiky amidy any moko rehefa hoe andeha ambany volo tsy ambany volo fa andeha hiakatra satria ny antena andeha hiakatra ny aty zany andeha hidina ambany volo fa any andeha hiakatra zavatra torana ambony be sarotra mandeha am'zany nefa ny lalina tsy maintsy izorana zany ary tena fiainan'le olona zany tamin'ity didina misy latsadrano misy inona ny tokony ataonay inona ny hevitra tokony ataonay ity ny fivelomanay aty izy tsy mamisy tanimbary be ohatrany any ambony any na ohatrany any aloatra fo lavanila ediny fototra iveloman'ny olona na zaza na be na tanora na inona de inona midy vary inona midy fitaovan'ny mpianatra inona midy nanaovana zavatra rehetra nefa n'am'izao fotoana mitotongana diso fanantenan'ny olona ary tena tomany teny hoe inona ny tokony ataonay manahoana ny jirofo monsieur Ajanirina ny jirofo ndraiky aloha tamin'to mba tsaratsara zany zay mananara-marantseta manamovy daholo jirofo fa mividina akeo mbola tsy ny jirofo moa koa matsara azy de zao inona olona ivelany na tompotany sambo mahazo daholo amin'iny satria misangotra ny jirofo koa vonjevonjena de mbo misy zany le vahiny avy aty hoe tonga any misango jirofo misy fotoana ray alina kilony jirofo fotoana aloha ray alina izy teo de 10,000 sy ray alina mena kely eo nanaika lavanila zany zay le zavatra le lavanila tena fa ilofosina afaty jirofo ndray aloha azo antoka tsisy olona hoe andeha angalatra jirofo amin'ny andro elo sarotra be makaniny eny ambony eny fa ny lavanila no misy mpangalatra satria iny lafo vidy nefa ny am'izao mitovitovy ny vidin'zare kely foana ny différence zare ohatrany nanofinofy am'le hoe lavanila manta taloha 150,000 ariary ny kilo zao izy 15,000 ariary Andriamatoa Ajanirina tena mampanofinofy ary tena izay moko ny mahavity kanaly sato ny olona maty lasy ny sisa rehefa miakatra ny vanila vany tsy hitanao tranony olona tsotra reny tena na hoe miditra trano la trano izany ato fa ninona complet akao aminazy satria faly izy le vokatra kely azony mba midy an'ireo entan'ireo na de taloha zany tsoroko aminao rahalahy fa arivariva anao mitaza an'ireo de misy inona am'ty tanàna ty tsy mirehitra jiro daholo ny olona parasolaire daholo mandeha daholo ny jiro zao na le batterie efa mividina tamin'ireny na rehefa maty satria tsisy vola tsy nanaovana azy tena mampalahelo latsadranomasomponina za hevitra tokony atao zay aloha zany tena iaraha malala fa tonga de kisaka am'izay ako fotoanantsika mandindy manaona vidim-piainana lavanila sy jirofo ny resantsika lalina fa vidim-piainana amin'ny akapobeany vidim-piainana akapobe aloha zao tena mampikeikeky amin'ny maro indrindrindrindra olo mpiasa mpanjakana reo lafolafo ihany satria le mpiasa mpanjakana moko zany de mety ehitra amin'ny isam-bolana ary le vidim-bary 700 ny kapoka vidina zarikô na tsaramaso tsika ty 100 de voamaina reny zany akeo ny vidiny 9,000 sy ray alina 10,000 sy ray alina zay zany ny kilo zay zany vidim-piainana tsy maintsy vidim-bary zay vidim-bary zany eo amin'ny 700 500 sy 700 800 ny kapoka ny vary zay zany vidiny entana efa mamokatra vary ihany nareo tsy lavitra vary moko tena sopotra zao de marantsitra iny valim-bahoaka iny ambinany telo iny zany tena sopotro vary iny ankofa lava iny ankofa be iny antakotako iny ray manontolo izy zany jusqu'à navana iny misy vary daholo nandrahana iny any zany tena sopotro vary misy la hoe atao ambilany zay akao anataona ambilany iny tena misy vary tena hitanao tena mamokatra ma koa le any ambinany telo iny zany iny apita marirano akeo valim-bahoaka iny tena tsara vary zany ary any moko malala tany tena misy vary ka zao zany le vary zao ohatra zay zao tamin'ny andro taloha reny mbola somary tantara kely amarantsika nisy tamin'le rano be reny podika daholo vary le olona
fa malady fitondrana taloha helikoptera tonga manatitra vary manatitra fanampiana manatitra livo lanso ry ny amako rehefa miakatra ny rano tena ambalana iny safotra alipodika daholo ny rehetrarehetra ary amin'iny efa malady be le fanampiana zany tonga taloha tamin'ny andro reny tonga ny fanampiana tonga zavatra de mba miadana zany le vahoaka fa am'izao ny diso fanantenana zany le vahoaka hoe ahoana ary ty fiainany ty ny tena zany manantena hoe iova be mihitsy le fiaina na mividiny zavatra na mividiny PPN na indrindrindrindra na mividim-bokatra io ny rahalatsy de hoe ny tantsany tsy hoe vary any mahatantsany tantsaha ino moa zany zao ny activité ny Andriamatoa zany ny activité zany mivarotra zany sady vary mandeha zany mivarotra ihany koa manao gargotier zany mandeha tetitsena taloloha de moa zay de manao vato mandeha any anaty alina any mizaha vato mividy vato ohatrohatran'izay zany zany atao daholo zany saka hoe asaka ivelomany teny io koa moa na mpiasa ary na fonctionnaire reo ary tsy hoe mahavelona akory ny karaha misam-bolana fô tsy maintsy manao mofo kely patipaty kely kafe kely iny mba vola raisiny isan'andro fa raha isam-bolana aloha faritra ito sarotra ihany le hoe avelo teny ary zay matetika le mpiasa mpanjakana miaka midina satria vola isam-bolana ny andrasana zaza maro fitaovana tsy maintsy vidina ny anina tsy maintsy hoanina de tsy maintsy manao kely zavatra hafa akoatran'izay maraparantsika Andriamatoa aja nirina satry fo ny fampiresaka aminao satria mila maheno feo any ambany voatrano ny mpiaino antsika rehetra raha Madagasikara sy ran'izao tontolo zao mino fa maharery zareo hoe tena zany ny fiainana iainana vahoaka any ambany voatra rehetrarehetra any mampalahelo zany zava-misy zany ary tena ao anatin'le fahadisom-panantenana tanteraka mihitsy zany satria mba hanendrandra fiainana tsara ho mariana antsika ity resaka vanille ty sy jirovy ty indrindrindra vanille tena miantoka amin'ny fiainan'ny olona any amin'ny faritra mihitsy zany indrindrindrindra iny sava na alanjorofo hatrany atsimo atsinanana satria zay hoe le vidina la vanille tsara izay ary eo amin'ny setra raisam-pirenena dia anisan'ny mpanondrana betsaka tsika ary manana an'izay hoe kalitao tsara izay na nitony valinina tsika zany fa lay vidiny moa zany de zao mitotonga an'izao de rehefa mitotongana le vidin'le vanille dia totongana ihany koa le farim-piainan'ilay tatsaha any ambany vohatra rehetrarehetra any Andriamatoa aja nirina ny efandresanao kena tsidika kely teo fidiran'ny mpianatra fa manahoana fidiran'ny mpianatra any am'izao fotoana zao efa marisika ave ny ray aman-dreny zavatra anankiray tena mampalahelo ary zay moa am'izay mivarotra de misy olona zany sendra mamihinana ao aminay koa de latsa-dranomaso misy miteny manao hoe inona nataoko an'io zanako aiza ny fomba entiko ampianarana azy ary io moa tsy misy ohabolana tsy ny tany ny fady fa mivavambahoaka hoe zanakarahanina hony tsy nianatra nefany reny ny ray aman-dreniny le ray aman-dreniny nefa tsisy atao le zavatra fanantenana diso fanantenana hoe ampidirina mpianatra tsy mandoha vola tapoko nefa tsy maintsy mandoha vola ary MCG mandoha vola andry MDC mandoha vola amin'ny EPP ny vidin'le fitaovan'ny mpianatra nefany efa tena mafy de mafy le karama ohatran'izany zao misy an'le suppléant reny ampivarotra reny koa moa fa nampitondra teny ary tena mampalahelo zareo satria na ny karamana zareo tsy voaloha nefa zareo mba miteraka misy zaza karama mpampianatra ny fram le tsy misy firy volana tsy azo zareo zany tsisy mba hoe andianina ary ny mpampianatra moa ko ny tena nisy anankiray tena mampalahelo tsy mba misy zany hoe fotoana mba anaovana kely bricolage zany fa tonga de préparation de fa mampianatra zay foana de zay zany ohatrany hoe inona ary mba fidiram-bola akoatra nanaovana hafa akoatra zay de ma hoe mampanao kory kely de iny zany mba vola kely mba ohatrany hoe entiny zanany ka io moa itovy daholo na mpampianatra ny samy manana ny andraikiny de ny fampianaran-janaka fa tam'ty loha tena mitrehitre daholo na ny kely na lehibe na le zaza ianatra ary mampalahelo satria ohatra zany misy zaza mianatra ny andraika ndro andro kely 3 andro kely ny sakafo mena azy zany de fa tsisy sakafo izy de zaza lasa ohatrany manao tsy fanao farany tena mampalahelo tsy manao tsy fanao satria ohatra classe de aza 3e izy na seconde izy na première izy nefa ny ambany vohatra miakatra tonga ao izy mahita an'le namany manana izy nefa nisy tsisy mahatonga sainandratsy de manao tsy fanao de aveo le ray aman-dreny mbola mizaka an'le zio kokoa avekeo sanatria ndraiky misy be voka
bekiby zany zazake miarandarana satria ina ary nataony eo raha iamandreny efa tsisy any tsy afaka nampy azy le sakafo hoaniny tsisy de reo va le nama mba mitafotafo madio izy tsisy azo fakapana maloto izy miala lalana de mampalahelo ny aty ambanimbany zay moa de fa niazo ajanona niazo ampianarina tsisy vola raha iamandreny maniry te hianatra izy amony raha iamandreny tsy hoe te mba ina zany mety hoe vitsivitsy ny mpianatra amty vitsy mpianatra ary raha tsy vitsy ary maro miarandarana satria aorindrina kely akao tsisy tsony vola ampianarana azy le vidim-bokatra efa tsy mandeha io ihany tsy inona neny tatsaka neny tatsana ny vidim-bokatra io ny amidy de io nampianarana zanaka fa afa ny focus ndra mba misy mbolana kely any zay le zavatra tena mampalahelo zay eny ary mino fa maromaro no mijery anao any ambany volo any any mananara any anao koa resaka maro antseritra teo ny atainambalana rehetrarehetra iny zany atainambalana zany ho atsika tsy mahalala zany de misy rano zany zay le izy rano antainambalana iny zany de mandalo am'zany commune Ankofa zany Maria rano tonga hatrany ambinany telo avy aty ambadiky misy commune anankiray zay fa dinidiniky kely ny anaran'ilay commune de zany rehetrarehetra zany matsiarotsiaro itovizana io trano io misy hoe ajanirina fa mino fa mbola ho avy fotoana ivaniananao lavalava ndray iresaka ny zava-misy any fa angambe veriko fa mba anao fisaorany ianao sy mba mety mba manana etaeta kely ianao mena 2 minitra ianao andaminana an'izay de misaotra anareo indrindra tato amin'ny plateau-ny MBS topoko fa afaka mbo nampita ny etaetan'ireo olona zay tonga fa solotena anareo tonga aty milaza zavatra misy zavatra marina tsy amorona akory ary ny afatra reo zay tonga any amin'ny mafy tokoa zany hoe tsy manandray zany nefany tsika mbola vely ndraika ampitaiko amin'ny azy zany ary veniny ko zao fa reny dadanareo eny dadantsika zany mifampitana fa hoe tonga somatsara ny afatra ary tsy kambotsika fa mbola vely ndraika izy mahalala matsapa hoe zao zany fahorin'ny zanako any zao zavatra misy zao zavatra enanjareo any de atsipo nitady atandriky nio mba atsipo ny tena po mahalala tsafoko eny me mahero zay zambava mona po mieritreritra toko fa misaotra be dehibe aminareo mifandraisana misaotra be dehibe aminareo amin'ny afaka mbola nitondra an'ireo etaetanay zany na zavatra ay nanitany masonay na nitsapanay fo tsapanay aloha de tena diso fanantenana vahoaka satria nanomboka teo amin'ny taona 20 teo zany de hita ohatrany fanantenana tena tsy napoziny satria zavatra hafa na tena na zavatra hafa nyseho ka lasa dranomaso mihitsy ny olona na ny ray aman-dreny na zaza na mpianatra hoe tsy tahaka an'ity ny eritreretinay de velona ary fantany hafa ihany dado zareo de zay ny zavatra misaotra be dehibe zay zavatra azoko ampitaina zay zavatra azoko tenenina fa tonga ny afatra reo iny mamangy aminareo any mananarao maheno zao fandarana zao mijery amin'ina moa zany zanareo taloha nareo to mijery kanala mijery kanala zavatra tena mampalahelo de zao tena mba engavinay raha mety azo atao zavatra marina neny tenenina amin'ny kanaly io zavatra misy neny tenenina mba avereno re mba ho hitanay ho fantatray ho tsapanay ny tena vaovao marina fa raha vaovao zao nampitoviana sao moko ny vaovao renay amte i vaovao anankiray nanao comparaison zany zay le hoe tia vaovao reny amin'ny radio Madagasikara tonga tia fandipatra am'le renay ihany zavatra hitan'ny masonay sy hitan'ny sofinay reny sofinay sy hitan'ny masonay de gaga zay hoe ohatr'izao zava-misy de kinonay aminareo tompoko fa tena mangataka reo tompoko mangataka zay mba avereninareo ny kanaly sato fo amin'ny MBS io tena mba tianay irina ihany zany ary matoko sady mena fa tonga ny ampotosofindreo tompona ndraiky raha tsirary avy zany de misaotra betsaka indrindra tompoko fa
eny ara de makasitraka ny vahintsika le matoajandrina tsika zany omendalany ianao tompoko zany satria ke ny namatsika rahabe mananjara rina ihany ko dia mbola handray vahiny iresaka ny zava-misy eny anivon'ny fokotany samy hafa eny de rehefa aveo iveriny eto ndray ny tenako sy ny député fetra zavy tsy mialina rehefa aveo iresaka raha-pirenena zany omaly moa ny resaka tamintsika misy vaovao lehibe de ho resahantsika zay rehefa aveo ao anatin'ny zavatra ho resahako sy ny namana fetra rehefa aveo fa zany ny feo anambany volo zany ny zavatra mahazo ny vahoaka any amin'ny tany lavitra rehetrarehetra any ka asana mbola isy teny ray manao hoe de efa tena mandroso Madagasikara tena efa midina ny vidin'ny PPN mianatra ny vahoaka malagasy ary tena efa tsara ny vidina lavanila sy jirofo kanefa reny miaina ny zavatra any ambany volo any vahintsika teo dia samy mitsakotsako samy mandrefy zay zavatra azo raisiny ao anatin'izany tsika rina rahabe mananjara maro zany faniry io angamba le hoe samy mana masony samy mana masony fa ny maso mahita maso mijery de mahita ny tena zava-misy marina mialohany andraisantsika ny vahiny manaraka dia ampatsahivina ihany ny redynamisation ny tiako Madagasikara ho an'ny boriboritany faefatra izay atotsaina amin'ity an'ity zany manomboka amin'ny 2 ora tolakandro tsy amin'ny espace gold itoy Anosy be voalohany efa mipetrapetraka daholo moa zany ny fandaminana maro samihafa amin'ity redynamisation ny tiako Madagasikara etsy amin'ny boriboritany faefatra ity ary dia araka nefa fanazavana ny oetan'ny sombavomboka vofita amin'ny alana ny tiako Madagasikara tetsy boriboritany faefatra Rambosalama Emilien izany rehetrarehetra izany fa dia ny tolakandro zany ny fotoana etsy amin'ny espace gold itoy Anosy be voalohany ho an'ny redynamisation ny tiako Madagasikara ao amin'ny boriboritany faefatra vahiny ho raisitsika ao anatin'ny miara-manonja amin'izao fotoana zao satria tena ilaina de ilaina tokoa ny maheno ny tena zava-misy marina zava-misy tsy misy amboamboarina na hoe bela zao fa tena zava-misy tena iainantsika rehefa avy any mananara sika de hoetsy amin'ny boriboritany fahadimy ndray kosa vahiny manaraka Andriambato Rakotomahefa Bernard faly miarabanao tompoka ny miara-manonja miainga eto amin'ny MBS eto Anosipatrana ianao de pitahiry vola teo aloha teo nivon'ny fokontany akatiny ramamy ka de resaka fiainam-pokotany zany tsika amin'ity ndray mitoraka ety miarabanao aloha miarabanao rina dia miarabantsika rehetra manaraka ny fandarana miara-manonja marina tokoa ny teninao rina fa de tompona ndraikitra teo fokotany teo aloha ny tena manana kolazaina amin'izao fotoana izao ya raha vao amin'ny teny sika menakavy hoe fokotany de zany ny rafitra eny fotony eto amin'ny firenena eto amin'ny Repoblikan'ny Madagasikara ano miainga ny fampandrosoana ny fiainam-bahoaka raha miresaka fokotany de miresaka fokon'olona ao anatin'izany rehetrarehetra izany matoa ianao tonga eto de manako tenenina manahoana ny fahitanao ny fitantanana fokotany amin'ny akapobeny raha amin'ny fokotany nisy ianao zany no asiteny mamela hainao rina misy 3 metona ny zavatra olazaiko eto voalohany indrindra dia ao anatin'ny fahasalanana ny vahoaka amin'izao fotoana izao misy tokoa ny fanomezan'ny fanjakana vola fanampiany andreo olona sahirana na marefo izy tsika amin'izao fotoana izao nisy ny atao hoe ankonana miarina de tiako azavaina eto mihitsy inona io le ankonana miarina io dia ny fidina no ny andraikitra azy zany hoe ireo le olona notsongaina teny ny vofokotany teny rehefa nivoaka ny lista dia nisy ny hazo 5,000 ariary isam-bolana ny tiako azavaina eto ary tiako fantatry ny ponina zay hainao eto fa misy zavatra tsy mazava ny ataon'ny fitantanana amin'ny fokotany ny antony de zao misy olona ao anatin'ireo sitraka andreo ankonana miarindreo zay miresaka amiko manana secteur 5 ny fokotany nakatindramamy reo secteur 5 reo de ny akapetsahndreo de mifandray tendro amiko milaza ny etaeta ny alahelo ny zavatra nisy de zavatra tena mamofady ary tsy fanao
zahay tamin'ny fotoanandro nipetraka teo am'izany fitantanana fokotany zany a de tena mandeha ara-dalàna ary mirindra tsara mihitsy a ny fitantanana resabola ray mano zao ty zavatra ty de zay resabola manko izy ty izy ty de zao ny zavatra misy ary misy profo rehefa nampanaovana taratasy a reo olona misitraka ny akonana miarina tao mifokotany zay fifanarana tamin'ny fidy fa rehefa mahazo nareo an'ilay vola de tokony mba andoha adidy izahay na za tenako zay tonga eto maneho hevitra tsy misakana hoe aza mandoha adidy ny olona fa kosa zavatra mampalahelo dia tena milazanao arina fa tsy fomba fatao any akalamanjana no takina ny adidy inona le akalamanjana rehefa atsona reo olona reo makeny amin'ny kanjamaitso na lala mahitsy rehefa hoe le izaran'le izy teo akonana miarina dimy alina de tonga le olona misy reo a no mandray vola aminao tiva ary misy no zaraina mandray vola eny amin'ny kanjamaitso na lala mahitsy de tonga le olona makeny amin'ny kanjamaitso na lala mahitsy tany satria tsy maintsy eny ny entina eny karne pokotany alalana fa ponina am'le toerana ianao miaraka amin'ny karapanondro fa rehefa tonga eny le olona de voaray le vola de efa misy mitsena eny amin'ny vavady ny tompona ndraikitra amin'ny fokotany mandoha adidy mandro tsato zao zavatra tiako tena hoentiny eto am'izao le adidy azo atao ny mandoha adidy na ny tenanay ary afaka mandoha adidy fa kosa omeo fanamarinana nandraisanao vola lay olona nandohan'le adidy anga tsy misy fa tonga de tangosana de lasa sa teny anao fa sivo miteny reo fa am'izao fotoan'izao de gaboraraka le fitantanana amin'ny fokotany satria tsisy quittance omenan'le olona na inona zavatra ataony na adidy zany tamin'ny fotoananay teo a de miditra ao anaty quittance petraka anaty livre journal quittance mantsy ny imprimerie nationale ny imprimerie nationale ihany mahafaka mamoaka quittance fa tsy carnet tsy réussi fandavanao fatrano tsy ara-dalàna reny fa za mahita teo loto réussi aloha nomena olona de anisany efa nyteny mihitsy atao tsy izy réussi io fa quittance ampiasaina verina kely indray le quittance de rehefa mandrimandry indray de tsisy indray le quittance ka tena zavatra tena mampagaga le izy misy rina tena mampagaga le olona mandoha adidy a ny adidy ny fokotany 400 isa-taona za manaiky fa misy mitambatra raha malala ny fiainana sarotra misy mitambatra ary le olona mahazo an'io nge olona sahirana tokony hojerena zany zay hoe ny olona sahirana tsy tokony de presena be loatra amin'ny resaka adidy fiainana am'izao me sarotra ny azo androany hoanina androany ny azo rapitso nefa ianao a tonga de le 10 alina farafa kely ndray alina tonga de voabory ao anatiny io inona atao ina fotsiny zany vola nefa le vola fanampiana nefa le olona mena 10 alina hoe sahirana olona sahirana no mena le 10 alina mbola takinao ndray adidy le ary nisy enquête natao na afahana ny tenen'le olona hoe sahirana nisy enquête natao de nafantatra mihitsy ny ireo ministère sasokajiny nidina teo fa tena sahirana ty olona ty fa tsy zay ny zavatra mitranga fa ararotina lizy fa nisy vola any aposin'le olona mena azy 10 alina de alaina le vola tsenaina raha ao am brao za zay le izy raha any am brao ny fokotany ianao a no manao an'izay fitakina zay de omenao ara-dalàna quittance ny olona d'accord fa le izy tsisy quittance eny akalamanjana no takina bara-dalàna ve zany tiako hoen'ny tompona andraikitra mihitsy zavatra hoe zay ve ny formation menan'ireo tompona andraikitra mifokotanyreo hoe azo atao no mitaky adidy na any anelankelatrano ary samy ve ny fifanana nomenan'ireo zahay a
tamin'ny fotoan'androny a dia nahazo fifoanana maromaro mihitsy a tamin'ny be ny tanàna teo tamin'iny nahazo fifoanana mihitsy tadidiko mihitsy tamin'iny satria to nampanantsony be ny tanàna neny lalora valomanana mihitsy ny tompona andraikitra ianao tamin'izany trésorier amin'ny fokotany dia anisan'ny niatrika tao ianao a teny amin'ny 5e matin tonga dia convoqué dia neny lalora valomanana moa tena napetsona mihitsy hoe miofana ataovy mazava tsara mihitsy amin'ny fandehanan-draharaha afaka mbo mamitina kely an'izay fa ianao sy mampitany zava-misy amin'izao fotoana tena maro zany reny nisy tokoa ny fitantanana tena nangarahara nataonay tao anivon'ny fokotany satria zay dia nahazo fifoanana ara-dalàna ary tena voanatra tsara tamin'izany zavatra zany ny antony tamin'izay napetsona anay a dia nisy ny somary disadisa teo anivon'ny mpitantana amin'ny fokotany sy ny tenanay zay ny tenako tamin'izany a no trésorier tateorina moa zany dia natambatra ny trésorier secrétaire fa teo aloha dia nisaraka mazava tsara mihitsy ny secrétaire sy ny trésorier ny taraina izahay tamin'izay satria manao didiko felehibe ny président fokotany tamin'izany dia nampanatsony neny lalora valomanana nareo tsy avelany mihitsy a mihazona vola ianao a amin'ny resaka apatsena tamin'izany zay mbola miverina amin'izao fotoan'izao ho azavaiko ao ny taraina ny trésorier etra 27 fokotany ny taraina daholo tamin'izay hoe tena inona nametrahana anay eto fa dia ny tompona andraikitra amin'ny fokotany no migalabina sy manao didiko felehibe amin'ny fitantanana ny vola sy ny fitanana tsoratra zay asa ataon'ny secrétaire zavatra nisy reny tamin'izay dia tonga tao ny député 5e anakiroa fa ny député andany moa zany solotena tonga tao député fetra tena tonga tao mihitsy chef district atao ny solotena mpanjakana amin'ny commune urbaine Antananarivo ny service juridique contentieux tao nanazava tsara fa tia ny lalàna zara roa samihafa ny secrétaire dia miandraikitra ny kirakira taratasy mpanjakana ny trésorier dia miandraikitra ny vola ary ny président fokotany d'ordonnateur mpanaramaso sy manisy teo manaramaso ny fitantanana ataon'ireo komity ireo zay ny andraikitra ny président fokotany nanazava mihitsy chef district tamin'izany a rehefa nandeha ny débat teo hoe izahay dia tsy mahazo mitantana vola mihitsy fa pahambola zaraina roa ina le pahambola zaraina roa zay mbola mitohy hatramin'izao zany zavatra any tohizany ny tompona andraikitra amin'izao zany a misy ny abatsena dia misy ny papier administratif zay miainga amin'ny secrétaire tamin'izany fa amin'izao zany secrétaire trésorier ny abatsena dia tany amin'ny trésorier sy ny vola miditra amin'ny papier administratif zay fataonay data amin'izany teo aloha zay tiako ampianarina ny zareo mihitsy amin'izao fotoan'izao fizahay any amin'ny 5 sasany voamody manao compte fotsiny isaina tsy irairay ny quittance vola mpanjakana vola mbahoaka isaina tsy irairay mikonty rehefa mifanaraka tsara lizy zay avao mandray an'le vola ara-dalàna raha misy manky fa tsy nisy kosa aloha dia tompona andraikitra ny secrétaire sy izy mandray an'le izy satria mazava tsara ny andraikitra mazava tsara ny andraikitra zay zany ny andraikitra tena mazava tsara hoe tiana andraikitra ny secrétaire tiana andraikitra ny trésorier fa ny zavatra misy amin'izao dia zaraindry zareo roa ary ny akabeazan'ireo président fokotany ireo manao an'izay tsy ny fokotany rehetra fa misy tena manao fimamba mihitsy amin'ny volam-pokotany eo azavaiko anao ny abatsena dia mitaky vola eny amin'ny tsena ny fokotany le tsena inankelatrano reny zay 10 isaky mivoaritra
dimanjato isaky mpivarotra tokony misy fanamarinana koa zany de mahazo tike teo aloha moa ny cahier de za anisan'ny sarotiny hoe tena tsy mety ty cahier ty fa sao de mampidiranandro ty fa ataovy tike io nanaiky ny président tam'izany fa navadika tike ny menan'ny mpivarotra dimanjato isaky mpivarotra dimanjato isaky mpivarotra mandainga ny fokotany am'izao fotoana zao raha milaza fa tsisy vola ny fokotany ny fokotany tompoko de misy vola miditra ao isanandro fa ny fampandrosoana tsy misy zay ny zavatra mampagaga ny fokotany tena mahazo vola dimanjato ny mpivarotra iray rehefa azo le abatsena tokony makaizany nafantatra ny vola miditra amin'ny fivarotana tao satria anao tao tamin'ny fotoanandro fa tsy marina ny hoe tsisy vola ny fokotany zay aloha zany tsy marina zay faharoa eo mihitsy ny mampagaga ary reo namako reo reo secrétaire trésorier reo nge misy namany fa mieritreritra ny tompon'andraikitra ny fokotany fa hoe tsy mahafanakalo hevitra aminay teo aloha manontany mihitsy reo hoe izahay de tena tsatsan'ny terovaimanta fa tsy mahazo mitatana vola firy azavao aminao ala izy ohatran'izao izy ny ampatsena de atao resaka social hony fa ny papier administratif ihany no andraikitry ny secrétaire de za te antany anao riny aiza misy texte an'izay aiza le texte am'izay aiza tsy misy nefanareo tamin'ny niofana tamin'ny fotoanandro ny mazava tsara tam'izay niofana teo de mazava tsara hoe tsy mahazo mihazona vola ny chef fokotany fa tsy maintsy mipetraka any amin'ny trésorier ary ny trésorier de tsy maintsy manokatra compte any amin'ny banky nanana compte mihitsy ny fokotany nisy anay tsy fantatro i compte io am'izao fotoana zao raha mbola mitoy na de mandeha ozatsy mipaly lakabosy fa nanana compte mihitsy mifokotany nanana compte amin'ny notive arotsaka any amin'ny notive foana ny vola zay président mpokotany teo aloha zay tena mahafinaritra ny fomba fiasany mifandona matetika zay da fa za manita hoe fampianarana ihany koa le izy nanokatra compte zay de ny vola tompoko de tsy maintsy aterina any amin'ny notive taminareo zany taminay fa ny am'izao tsy fantatro satria raha zao zavatra mitrango zao tsyna tsisy vola orotsaka any satria le quittance tsy miasa inona zany le vola orotsaka any tsy voavérifie tsony ny vola miditra fa nga moa izy io tsisy fanaraha maso amin'ny mizany rahambola sy anina zany sa ahoana ny misy ny fahitanareo andraikitra zany ao amin'ny commune misy tompony andraikitra ao amin'ny commune manara-maso tena manara-maso ny fitantanandrarany ny vofokotany fa ny am'izao tsy fantatry hoe mbola miaina ve zay sampandraraha zay azavaiko kely le resaka hoe abatsena zay indrindra mantsy le abatsena mankony dia raha tena marina zay efa tsy navelan'ny commune tam'izay teo de efa tsy navelan'ny commune nataky abatsena tam'izany fa hoe alao ny commune ihany no miandraikitra an'izay fa nisy ny fitarainana nataon'ny nataonay zany tany amin'ny be ny tanàna teo aloha de nanaiky izy hoe eny ary mba hampandeha an'ilay fitantanandrarany ny fokotany satria fokotany tsy mahazo subvention de aleo omenanareo zany ary eny tsena any anaty elakelatrano reny mba ampodinana ny fokotany mazava tsara ny zavatra tiako hoentiny eto monsieur Rina tsisy mihitsy hoa lalàna milaza fa afaka miazona vola amin'ny président fokotany asivo ampiseny azy fa manaiky ara ohatra ka misy an'izay fa le izy de zao zaraina roa i vola io ny volana tsena président fokotany miazona azy ny papier administratif secrétaire trésorier miazona azy fa zao koa mbola manana papier administratif avoaka ny président fokotany fa tsy eo amin'ny secrétaire trésorier any zany hoe tena efa mandeha ho azy taminay teo averiko foana taminay teo tsy afaka niazo na karnena résidence misy ny président fokotany fa ny anjara andraikiny de manao soni
zany hoe miainga eo amin'ny secrétaire ny résidence ohatra miaraka amin'ny carnet vérifier ny président olo leto mariny ty manao siny izy fa am'izao fotoana zao ny président ny akamarony de mameno résidence zavatra mahamenatra ka izy tsy résidence ihany ny papier administratif misy ny certificat célibat misy ny occupation de zany rehetra zany ve zany ohatr'izay daholo ohatr'izay daholo sehony ny tena hitako hoe andraikitra omena an'le secrétaire ary de resaka résidence ihany fa reo papier reo occupation certificat de propriété any amin'ny président fokotany reo no mipetraka de zany hoe tsy ho hitan'ny secrétaire mihitsy nge le secrétaire trésorier mihitsy nge ny vola miditra ao satria mety izy de tonga de makao président ary reo fokotany reo manao zay daholo de mamenao président de manao siny satria any amin'ny casier misy manana casier izy afa ny casier ry amin'ny trésorier secrétaire fa afa koa ny mbola manana casier ihany koa ny président zany hoe tsisy zavatra manjary zany tsisy zavatra manjary sakia iverena kely le resaka fiofanana tam'izany fotoana zany moa efa atao hoe araka ny tantaraina atao hoe nisy fanenjanana ihany tany anatin'ny fokotany tany trésorier secrétaire sy ny sisa de seho reny zavatra reny de tonga de ozony be ny tanàna tam'izany neny lalora valimanana hoe lasa miofana zay concerné rehetrarehetra miofana mba hampazava-nytira raha ty de am'izay koa mba manana bagazy zay ny tam'izany ny am'izao fotoana zao ve ny fahitanareo zanga tsy mba misy fiofanana izy io mba ohatr'izany mba omena traikefa satria to ny vola resa-bola mantsy ty teneninao tao zany raha vao resa-bola zay na konana miariny io na resaka papier administratif io na inona de na abatseny io de voly zany miditra mivoaka mila mangarahara ahoana fipetrana marina mihitsy zay rina satria tam'izay mipetraka teo tafapetraka teo napetraka ny be ny tanàna teo aloha de tena zavatra vaintona raha nataony de fampiofanana anay satria tena tsy de mbola tonga de nanatraikefa am'izany hoe fitantanam-bola na hoe fitanana an-tsoratra amin'ny taratasy-panjakana zany tena nisy mihitsy ny fampiofanana fa ny am'izao fotoana zao ianao anisany nanaraka tsara koa ve ianao le fampiofanana reny sarotiny amihitsy satria ny fiofanana azonay tao de hoe ianareo no tompony andraikitra voalohany am'ty andraikitra raisinareo ty zay indrindra mantsy fa tsy ny président fokotany président fokotany ny andraikiny de manara-maso anareo fotsiny mandeha ve le asa mirindra tsara ve le asa fa président fokotany tsy tokony hijabaka mihitsy amin'ny asa secrétaire sy trésorier zany fa tsy fantatro ny am'izao fotoana zao na de tena am'ty fitondrana efa mioeraoery ty de tsy mena fiofanana tsony le olona de manao zay tany ny kibony zay aloha tsy fantatro fa taminay ny zany fiofanana zany zahay tena nazo fiofanana indre mandeha isam-bolana tam'ireny tamin'ny fotoanandrony hita tokoa moa reny tam'izany fotoana zany fa le fiofanana io de tsy natao ambany zavatra mihitsy fa ny am'izao izy ianao tsy fantatra tsony zay tena fandehany ka amidi-pitianantsika azy tehiteny ve zany ianao hoe amin'ny akamarony ny fokotany satria satunany ihany moa ny teneninao tsy misy ny mangarahara kanefa io no rafitra fototra ka raha ny amin'ny rafitra fototra moa zany tsy misy mangarahara ahoana ny isiny mangarahara eto amin'ny firenena ahoana ny fahitanao an'izay aloha raha hoe ampangotsika kapobe ny lisy marina zay ny ahy zany tiako anentanana ny vahoaka de zao ho atsika mandrotsaka volany ny voafokotany manomboko zao de manentana anareo ako takio ny quittance aza manaiky reçu zany quittance no ara-dalàna ny amin'ny imprimerie nationale no vidina fa rehefa tsisy quittance io de mazava be makaiza ary voly io zay indrindra makaiza ivoly io ary zay zavatra zay tokony arahan'ny mponina tsirairay manentana mihitsy ako soanao zo fototra anao no manontany rehefa manao taratasy ianao takio ny reçu fa aza manaiky fotsiny hoe mahazo an'le
taratasy ilaina mety ho maika ianao ka zay mihitsy matetika mitranga maika le olona de lasa ianao tonga de lasa fa iny voly anao narosaka ao iny zany a mba nakaiza mba nakao an'le kitapom-bola mpanjakana ve sa dia anaovandrareo eraera ka za tam'za teo tena sarotany ary zay mihitsy ny tena hitako hoe nampifandramatra matetika tao anivon'ny fokotany ny président fokotany sy ny trésorier ny antony dia za tsy mba azo natao an'izany mihitsy tanza teo ka resaboly io ko raha vao resabola dia za tsy manaiky mihitsy ary tena mifandramatra matetitetika mihitsy satria zao nametrahanako hitantana ny volan'ny fokotany fa tsy atao postro fotsiny fa ny akabetsahan'ireo apetrak'ireo am'izao de tena tompotrano mihony tsy mahafantatra an'izay tena vola miditra anarany fotsiny ireo secrétaire trésorier fa tsy mahafantatra ny vola miditra nitiny fokotany satria samy mandray an'io volan'ny fokotany io daholo ireo tompona andraikitra ireo ty tena zavatra tena mahasarotiny misy ao anivon'le fokotany tsy haiko na fokotany satsasany efa nitendreny mibe ny tanàna ny secrétaire trésorier io mendraikitra ny asany manomeny papier administratif de mitahiry ny vola za manaiky fa tsy ho vitany olona io rery ny asa fa mila fanampiana izy fa le olona manampy azy kosa tsy tokony andray vola fa misy zany tsy tokony andray vola tokony eo amin'ny foana le vola ny mirotsaka fa ianao hoe mpanampy olona tsy voatendry tsy naninona tsy fa ny président fokotany no miantso anao anampy ao anivon'le fokotany de no avokoa lasa mandray vola fa nga izy ty de tena mandeha azy tena fa mandeha azy nge monsieur Rine fa tongony le tompona andraikitra nahazo taratasy ara-dalàna mifanendrena azy no tongony andraikitra an'izay miafiafy ho areo misy namana reo tena mitaraina tena miafiafy amin'ny ataon'ny président fokotany ka averiko eto indray manontany mihitsy hoe mba haiza ny test manamarina fa afaka miazona vola ny président fokotany mba sy voampisaigny kely zay ary tiako hitanina mihitsy reo namana secrétaire trésorier reo hoe mba zay any tanina azy hoe mba aiza ny taratasy afahanareo miazona an'izay vola zay io na vola abatsena reo fa vola mpanjakana io volam-bahoaka tokony irotsaka anatin'ny kitapom-bolan'ny fokotany eny ary zay angamany monsieur Rina fa farany tiako amarinina kely am'le resaka varomora misy koa zany eny anivon'ny fokotany rehefa ny varomora de ao koa fantatsitsika rehetra kosa aloha fa vola mpanjakana io tsy volan'le antoko na volan'le mpitondra io fa ny fanjakana na le ankonana miarina io ary mako misy fanentanana mihitsy eny anivon'ny fokotany sasasany io fa hoe ny président ny république am'izao fotoana zao no mizarana io tsia diso zany vola avy any ampamatsy vola io aza mety resen'ny olona lahatra am'zany zay mako le fandresen-dahatra ny olona ny anivon'ny fokotany raha vao tsy miomba ny mpitondry nareo de tsy mahazo an'io tsia diso zany vola mpanjakana ny vola zaraina ho an'ireny sahirana reny fa tsy vola posiny tompona andraikitra ka ilaza kely ako maranako azy le resaka varomora mikaikaiky misy koa mako ny olona amin'io ampifantariko anao misy rina satria zao rehefa isy ny varomora zaraina ny vofokotany dia maheno tena maheno ny olona hoe isy varomora raha-pisy maraina misafisa azy tena misafisa azy apetraka fa ty zavatra mitranga ary tiako lazaina amin'ny tompona andraikitra misy any ambony any amin'ny resaka varomora io fa mampisafivaritaka vahoaka io ny antony tenenako dia zao rehefa izara tike ianao dia tokony ho tompona andraikitra any ambony any misy ny tokony iandraikitra n'izay fizarana tike zay mba tsy siny ndraiky trano trano
azonao tsara fa miverimberina matetika zay rehefa mandeha manko le fizarana an'le tike dia ny akamakama sy ny namana sy ny fianakaviana ihany no mahazo an'le tike fa le tena vahoaka sahirana le tena sahirana milahatra amin'ny efatra maraina tsy mahazo ireo ary menomenina tanteraka mihitsy ny olona hoe tamin'ny efatra zay tamin'ny 10 milahatra teto fa dia tena tsy nahazo zany hoe raha amin'ny efatra zany ianao nge milahatra normal ianao tonga ny hazo ary mivary tonga ao za nge manara-maso foana mieritreritra manko zareo fa za tonga eo za olo-pirenena tompoko tsy azonao sakanana mihitsy tsy anara-maso ary soako zay manara-maso fa rehefa mahita eo vary de tonne miditra raha vary de tonne zany angerina olona efa jato ny tokony azo zany vary 10 kilao fa asivo zarainy le tikenge tsy mifanaraka am'izay ka tiako tanina mihitsy hoe mba ataovy mangarahara le fitatanana fa aza atao moeraoera zao fataonareo zay angam sorana Andriamato Rakotomaiva Bernard zay ampitahiry vola teo aloha na trésorier teo aloha teo anivon'ny fokotanina Kadramamy tondra zay fanazavahan'izay ataovy mangarahara ny fitatanana hoy izy ary zay tokoa no miantoka ny fampandrosoana ka raha tsy misy ara re olona mangarahara ny fokotany ahoana moa no atao hoe isinny hoe mangarahara ao anatin'ny fiainam-pirenena akapobeny mihitsy zany fa dia nahafantarantsika zavatra maro ny netiny teo ary zay foana ny tenenana hoe mba fidio se fokotany io fidio fa raha voatsy zay dia miverimberina foana ilay olana efa eto kaiky ety faniry razafy manatany vetivety izy hitanareo vetivety izy tsy hitanareo io ndray ianao io efa io député fietra hiaraka aminao indray dia ndao ary zatsisy misaotra ny vahintsika Rakotomaiva Bernard moa zay manarina zay ny antony mahatonga an'le hoe mila tsapatsika vahoaka mihitsiny ny lehibe an'ilay fandarana tahaka izao satria dia voamaly no resaka tontolo ny fokotany zao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory tamin'ny faefatra Rambosalama Emilie milaza ny aminy hoe tena mikorotana ny anivon'ny fokotany ndresaka le bicéphale izy ndresaka ihany koa ny any amin'le fomba fiasany eo anivon'reto lehibe pokotany tendrena reto dia iny zany zao tsika efa tonga dia nitondra ohatra lehibe anankiray ny amin'ny hoe inona marina ny zava-misy teny anivon'ny fokotany reny ary olona zay nahalala ny zava-misy amin'ny ankapobeny ny anivon'ny fokotany no ndresaka tamintsika teo zay no ambaranay mandrakariva hoe tsy resaka ataontsika hoe fandaninandro no andeha horesantsika eto anivon'izany fandaran'izany na andeha hanao zavatra tsy dia tena hoe mendrika loatra ao anatina adevitra na inona kory no ataontsika eto anatin'ny to fandaran'ny tompo fa tena sady fahampalalana ny vaovao fitaterana ny zava-misy ary tonga dia misy action avy hatrany ny zavatra atao anatin'ilay resantsika zany ohatra zany zao hoe manao redynamisation tsika tonga dia miasa avy hatrany tsika rehefa miresaka tsika eto anivon'ny fandarantsika miresaka tsika ny anivon'ny fanoherana amin'ny akabeny tsy mety ny zavatra atao eto Madagasikara dia mivory ny mpanohatra manao fiaonam-be ny mpanohatra ary dia midina ihany koa ny mpanohatra manao zay fifanantonana zay takan'izay natao tery amin'ny agrobeoririka ohatra dia tonga marobe ny vahoaka dia mihetsika ihany koa ny tanora tiako Madagasikara ny vehivavy tanora vehivavy tiako Madagasikara satria mametraka amin'izay hoe lanjan'ny ho tompon'andraikitra raha pitso raha afaka pitso zay dia rehefa ndresaka tsika tao anatin'ilay résolution na fehi-kevitry ny mpanohatra teny bypass ny amin'ny hoe miala ny fitondrana tsy mety zao endrim-pitantanana zao tokony amboariny io lalam-pandrenana io izorinan'ny repoblika fahadimy tsy mety io ACC io sinsisa dia miasa mafy an'izany tsika ary itoy indray hitety faritra zao ary hanomboka any Antsirabe amin'ny asabotsy zao zay le zavatra ataontsika ny zavatra atao eto tompoko dia arahanasa fa tsy hoe mampanentanetana anareo fotsiny zahay dia manindrinindrom-paingotra dia miresadresaka zavatra fotsiny dia mampanofinofy atsika amin'ny fanoherana tsy ohatry zay mihitsy le fomba fiasa fa miresaka tsika dia arahana asa ny zavatra ataontsika dia mitondra pirofo mitondra olontsika miresaka ny zava-misy zay resantsika zay le zavatra ngezabe zay ataontsika amin'izao fotoan'izao anatina fandarana ka raha nyresaka teo moa zany Andriamato Bernard ny amin'ny hoe manahirana misy le raharaha fa mikorotana sinsisa dia zay mihitsy koa ny le endriko ny fitantanana ny firenena amin'ny akapobeny mikorotana dia isan'andro ianao zany vao mifomaraina dia misy skandale indray ianao
de io ndray mahoraoraka zany misy tompona ndraiky teo anivon'ny gouvernemanta de misy pobaso ny tariananina de misy zavatra ohatran'izao sisisisisisy za moa de hoe zay tompona ndraiky to nyfanadadiana de anjara mieritreritra zany fa ny atsika fotsiny de resantsika eo anatin'zany de ohatsika hoe tsy mety leo mihitsy ve le fitondram-panjakana resahana amina zavatra tsy mahomby resahana amina zavatra manahirana eto anivon'ny firenena satria saika ho isan'andro de mipotra foana ny karazana skandalina de rehefa mipotra reny zavatra eny de ailika ty ampanohatra ny hoe mpanohatra manenjika nefa izy ao anatiny ao no manao zavatra sy ny amin'ny fanapahan-kevitra raisiny dia tsy mitondra any am'izay fahombiazan'izay na miteny amin'ny zavatra tsy tokony ambara dia lasa midona any amina zavatra hafa lizy de reny hitantsika reny io moa zany tambajotra serasera sy hatramina gazety lehibe ara de nyresaka tsam'zany raharaha zany androany hoe tompona ndraikitra eo nivon'ny fitondram-panjakana zay resahan'zany gazety sy ny tambajotra serasera zany fa zay fotsiny mba tiatsika ambara ao anatin'izao raharaha zao zavatra kely no nanahirana ny Bill Clinton dia ny resaka Monica Lewinsky nanadrara de ndraisinao sekretera de voalaza fa nisy fifandraisana manokana sy ny sisa dia niteraka problema ho an'ny Bill Clinton zany ary saika tsy tody tany mandany Bill Clinton saingy nangatahana excuse publique izy na hoe miala tsiny ianao fa tsy mbola ianao ndray ny mbola andeha hanamary tena nefa efa tratra nanahirana zany raharaha Monica Lewinsky sy Bill Clinton zany ohatra kely tsotra raisiko zany lesahana amintsika zany hoe raha tsy mitandrina niendriky ny fitantanana ny raharam-panjakana tsy manodidina azy ny fitondram-panjakana de miteraka problema lehibe zany tsara hotsika tsara mihitsy misy tompona ndraikitra ihany koa tena nivon'ire ministera ireny ange somary tsy nanana fomba fitondran-tena montina rehefa mitondra fiarakodina andeha tamina lalana anankiray teto Antananarivo renivohitra dia somary nisy fisotroana ihany koa alcool ny akatrakatra de nisy teny mahery dia nitarika adevitra lehibe zany rehetrarehetra zany de nefarany voaterina metrapelana ka zany hotsika ny conduite rehefa mitondra mitatana de mila pezena tsara mihitsy mila mitandrina tsara mihitsy tsy sikena mpianatra an'izany fa te hiteny fotsiny tsika manao hoe avy any aminareo ihany no mahatonga lafinjavatra sy mahatonga ny olona iresaka anareo ka io moa ny baiboly efa miteny hoe loza an'izay evin'ny fanafotonana fa anjaranareo mandamina amin'izany fa tiatsika resahana amin'izany fotsiny ny rehetra dia mila mitandrina ao anatin'izany hoe tsy mora no mitondra fanjakana kanefa tsy mora ihany koa no miandry lay lafinjavatra ohatran'izany satria raha ohatra ianao nanenjika tamin'ny fotoanandro de mba anisany koa mba andrasan'ny olona ianao hoe inona ihany koa iny conduite na olona tsikerainao reny ve no mety ho lafinjavatra amsehoa de anjarantsika no mandamina sy mijery an'izany hoe mba tokony tsy anao an'izay zavatra tsy nety zay nataon'ny hafa izay ataontsika parenthèse zany retraka zany satria manahirana rehefa mijery an'ity raharaha ty tsika eny ara topolasy tompoko avy efa vonombonina eto akaiky eto nisy olo-mamoaka Madagasikara voafidy tao amin'ny boribory tany fahadimy Andriamatoa Fetra Rizafy Tsimialina député Fetra tena voaniala teto amin'ny plateau teto mihitsy misy olo tena iray avy any fokontany cadre mamy resadresaka ny tontolo ankapobeny ny amin'ny resaka inona moa dizy ty fitantanana fokontany ny zava-misy eny anivon'ny fokontany mba te tonga de anararoatra zany voalohany indrindra zany anatin'izay fiaonantsika amin'ny rahalahy zay sy ny dinidinitsika de hoe inona no fahafantaranao sy mba fahitanao lafinjavatra ohatran'izany satria mikorotana raha teo koa le anivon'ny fokontany omaly ny député Rambosalama Emilien de fandresaka an'izany zao zany de vao mainka manamarina an'izany lafinjavatra zany ny fomba fiasa eny anivon'ny reny fokontany samihafa reny ianao raha teo efa voa mpanolotsaina amin'ny tanàna miaraba député Fetra miaraba faniry dia miaraba ny mpanaraka sy rehetra manaraka n'izao fandarana miara-manonja izao na ny eto atoerana eto Madagasikara io na ny any ivelany rehetra any misaotra ny namana tokoa tamin'ny fampafantarana ny vahoaka malagasy ny vahoaka n'Antananarivo ny vahoaka ny boribory tany fahadimy ny amin'ny tena zava-misy marina sy ny tranga amin'ny fitantanana izany fokontany izany efa maro ny fitarainana voaray anay fa maro dia maro mihitsy nefa iny moa zany fa de nanamafy izany namana tonga teto izany nitondra ny zavatra tena hitany sy ny zavatra tena misy eny anivon'ny fokontany inona ny zava-misy teny efa reny resahany reny fanamafisana fotsiny no ataoko namana faniry sy anareo zay manaraka an'izao fandarana izao
ny zava-misy eny anivon'ny fokotany a ry vahoaka malagasy dia taratry ny gaboraraka sy ny ohatra ratsy a omeny ny any ambony tiako tenenina manomboka any amin'ny filohan'ny repoblika sy ireo tompona andraikisatsokajiny mipaka hatrany fotona eny amin'ny fokotany zay ny zava-misy ny tenako dia vavolombelona tao anatiny reny a resaka sy zavanitranga teny amboriboritany fahadimy satria natrehako a izany fionana ny onany solombavam-bahoaka am'rahalahy fa tsy teo moa ny solombavam-bahoaka namana anankiray sy ny solotena vao amin'ny direction ny affaires juridiques sy ny contentieux en commune sy ny districta sy ny tompona andraikitra teo anivon'ny district ary ny tao anivon'ny arrondissement sy ny tao amin'ny tutelle tao anivon'ny solotena eo anivon'ny CUA fa sahako ny milaza aminareo fa misy ny olonao zay miraitsy kombakomba miraitsy kombakomba amin'ny fanodikodinana ny volona mbahoaka eny anivon'ny fokotany nefa dia manao an'izany tsy ampisalasalana tsy am'fatahorana iza no mizaka an'izany ny vahoaka ray manontolo satria tsy misy le fampandrosoana ndresahany namana zay mpitahiry volan'ny fokotany teo aloha anisan'izany eto ny tena tiako atongavana satria hotoizako ny teny a sy ny faneho-kevitra zay efa natao ny namana avy eny akadidramamy teo raha ny vahiny tao amina fandaharana anankiray ny solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy dia napalahelo fa ohatrany mahazatra ihany de oeraoera sy olona poerapoera sy resaka atao hoe sary mihetsika no nitranga tao iny moa malalaka ny rehetra manambola izy tsy maninona nataony a dia naka fandarana manokana fa ny zavatra hitako ataoko hoe za tsy milaza hoe nampalahelo fa mba hitondrako fanamariana dia ny teny nataony vadiny zany solombavam-bahoaka zany sy ny olona anankiray a izay filoa-lefitry ny fikambanany ny lehibe ny fokotany eny amboriboritany fahadimy fa mitovy ny zavatra resahany ekeko hoe soroko ao anatiny andriamatoa solombavam-bahoaka ny boriboritany fahadimy anankiray fa ny tena mahagaga dia hoe ny fahasahina ananana ny vadiny solombavam-bahoaka milaza fa ny tenako zay solombavam-bahoaka voafidy teny amboriboritany fahadimy avy aty amin'ny atokotiko Madagasikara de tsy manao ninina ary tsy manao ny asan'ny solombavam-bahoaka fa manomboka izao zany asa lalàna avy aizay ihany koa no mamaritra sy mametraka fa ny vadina solombavam-bahoaka eny amboriboritany misy anay fahadimy no mitsara sy mampafantatra hoe izao ny tokony andraikitra ao andriamatoa solombavam-bahoaka satria tsy mizara zinga toa anareo satria tsy mizara koveta tsy manao eraoera tsy mizara kaie tsy hitanareo ny zavatra zay ataonay fa ny asanay a mampatsiady iny anaramaso ny asan'ny mpanatanteraka sy asa sosialy a ataonay any ambadika any a de anay na ny lalana io tsy anay ny manao ny lalana tsy anay ny manao fotodrafitrasa fa manaramaso kosa izay hoe ara-dalàna ve ny vola-panjakana tamin'ny fanaovan-dalana fanaovana fotodrafitrasa ny procédure rehetra any no andraikitray sy ny anjara anay ny asa farita ny lalam-panorena fa tsy anao vadina solombavam-bahoaka akory satria nanambola nandehanana tany amin'ny tele tsy miankina anankiray ianareo mianakavy tiaza mirediredy faharotoraka zany ihany koa lay lazaina teo a izay anisan'ny mpitarika ary ny fampiresaka tamiko mihitsy io namana io tany amin'izany a rehefa tapitra ny fivoriana sy ny karazana fampahatarana fiofanana nomeny ny tao anivon'ny commune sy ny distrika de reny resaka hoe ny volam-panjakana avy amin'ny papier administratif zay ihany no ny volam-panjakana ny avy amin'ny papier administratif fa ny resaka abatsena sy ny volan-tsena tsy volam-panjakana hony a fa anaovana asa sosialy aizany misy lalàna rediredy ane zany moa tsy azo ekena ho azy ny zavatra ataonareo izany olona zany no samy teny a fa tsy manao nininina koa ny tenanay asan'ny président fokotany angambany no anaramaso koa ny asan'ny solombavam-bahoaka raha tsy toerana ianao fantatra diso fantatra loatra nikitrano atrano sy ny fitantanana tsy mety ary atsoko eto ny rafitra rehetra mpanaramaso na ny eo amin'ny tutelle io ny anivon'ny commune urbaine Antananarivo na ny any Bianco indrindrandrindra fa ahita raha ianareo a raha mba midina makeny amin'izany boriboritany fahadimy tsy afaka iresaka ako eto ny amin'ny hoe jereo ny boriboritany hafa fa ny fantatra de ny eo amin'ny zavatra mitranga sy ny fomba fanao anatin'izany a boriboritany fahadimy a ataony eo ka ny ohatra raha tsy omeny any ambony ny tenako tany amboalohany a no mahatonga an'izany tsy valapatra ny amin'izay fa tsetsatetsa tsy aritra iny a sady hotoyan'ny fanamafisana ny teny a nataony namana avy any akadramamy teo ihany koa député Fetra raso aloha voamalo ny baolina jery-baolina angamba ianao jery-baolina mesana sirina teto hoe tena nampalahelo bary fomba fijery ny député Fetra aloha fa iny izy iny ny vaovao aloha vokatra ratsy mivokatra ny vokatra aloha de ratsy anefa na izany ara isaorana na ny mpanohana indrindrandrindra ny mpilalao tena kianja ireo staff teknika rehetrrehetra sy ny ao anatin'ny mpanazatra ny tale teknika sy ny ekipa rehetra mpiara-miasa nanao zay azony natao ny ekipatsika malagasy tsy hoe akory nanao ny tsy ambinina
fa misy antony reny zavatra rehetra ireny misy antony raha ty azo vokatra tsara eto amin'ity fiainany ity na am'resaka fampandrosoana amin'ny akapobeny io ny firenena na resaka fanatanjahantena ihany koa na baolina kitra io na resaka baolina lavalava io na resaka tenisy ambony latabatra io na tsipika nety be misy ny fepetra faran'izay kely tokony ho ajaina soarahana ary arahan'izay indrindra ao anatin'ny resaka hoe fanomanana ara-batana fanomanana ara-tsaina sy ny fanomanana raha ilaina ny ara-panahy amam-panahy ara-panahy inona nefa ny zava-misy teto amintsika reny ny fety be da fety be ny arahantsika nahita teo reny ny fitokanana sy ny oeraoera ry poerapoera mianakavy izay manao fitaovana n'izay le sport zay ny fanatanjahantena ho fitaovana politika ka miditra ao ianao dia sadaikatra na ny entraîneur sadaikatra na ny mpilalao ny olona ingo anatin'ny fiomanana ara-tsaina zany roa andro mialoha zany tsy tokony isy ny fiareta-tory tsy tokony isy ny resaka revirevy fa fantoka amin'izany mila saina tony hiatrika lalao goavana iny ny tena handicap lehibe mihitsy zay foana zany zay anisany handicap ary ny tena anay tsy spécialiste amin'ny resaka hoe fitantanana ekipana baolina kitra izany fa mba manana fijery ivelany amma olo-pirenena zay atao hoe tia amin'ny barea sy miezaka hoe nanohana ny barea arak'izay tratra ka izay no mahatonga anay ny tenako miteny eto satria nametraka ny fanontaniana ianao na tsy niomana tamin'izay ary dia hoe eniko sy hitako tany amin'ny gazety tany nanao hoe ary marina ny tenin'ireo kita ny baolina kitra malagasy teo aloha tamin'ny avy eo amin'ny FC BFV tany aloha tany dia zao ny teniny hoe ory tompona andraikitra rehetra zeny maina andraikitra hitantana n'izany baolina kitra izany sy hitantana n'izany ekipa ny barea izany sahi manao tsy fa na iza manao zavatra mifanohatra amin'ny zavatra zay efa neritreretinao tanterahana ary tsy mahaja ny le fitsipika izay le hoe fepetra tokony atao hoe discipline apetraka mba ahafahany saina miomana tsara sy mivatana tsara hiatrika lalao goavana dia sahi manao tsy ny olana ange dia andre matofolohan'ny repoblika no mijabaka mitsabatsabaka ianao andre matofolohan'ny repoblika mbola ampinaovinao lalao mandritra ny fefakadiny zany apahany amin'ny barea zany mbola asianao miary tory zany mbola iarahanareo manao fety zany zay le oeraoera sy poerapoera izany rehetra zany tsy ampandrosa ary tsy ho lasa lavitra mihitsy na ekipan'iza tsy ny baolina kitra ny tiako resahana eto fa nijapiana zao reny tamin'ny hoe satria nahazo ny tompon-daka afrikanina tamin'ny kanina be ny maki tamin'ny asa taona vitsivitsy lasa izay dia lefa ndray ny oeraoera kianjany maki izao zao nampiakarana tany ambotsiroatra natao any risiri aiza toadino sady ve ny tantarany mitoy ary ny fanatanjahantena mitoy ny fiainana mitoy fa tsy hoe androany ianao tsaratsara toerana ny barea dia hitsabahanao le raharahan izy ary mbola hitsabahanao koa nandrarahany FMF zany ny atao hoe fanapara-pahefana sy resaka jadona ao anatin'ny fitantanana raha-pirenena satria misy ny andraikitra rehetra izay fifampizarany any amin'ny resaka hoe FIFA ny CAF sy ny FMF izay manana ny rafitra mifehezany fa ianao miditra ianao andre matofoloha dia tsy mahagaga mihitsy reraka le ianina raha izay mifijery ko azy reraka no ny fiaretatory sy ny resaka fetifety izay natao izay tsy tokony izay mifanohatra amin'ny fanomana-tena tena atao hoe mendrika sy ny discipline tokony nananana alohan'ny atrehana zany lalao zany ka dia mampalahelo moa zany dia efa faharesena roa sady mahakely finoana nefa ny kianja ato nanaovana fitokanana makotrokotroka nandaniana vola amina miliara lasa tsara indrindra indraiky zao mahagaga tsara indrindra fa nanahoana le vokatra le barea satria oeraoera araka le teniko teo lefa hoatsofoko klasy aferinareo fa tsy ao anatin'ny klasy ekonomika raha andeha fiaramanidina dia ataoko an'izao sy zao ianareo dia ataoko an'ry fa samy teny aminareo fa afaka fotoana tsy ho ela ho adininy io ianareo satria zao faharesena roa ny azontsika fa tsy te hivalapatra ny amin'izay fa taratry ny fomba fitantanana ny firenena amin'ny akapobeny zay araka ny teniko teo manomboka any ambony mitsabaka amin'ny raha ratsy tokony hitsabahany sy hanomezany baiko dia reny pirofo netiny namana vainakady ramamy teo hoe hatrany fotony dia sifotra mifakahita maloto ireo olona rehetra eo tsy samy fampiteny itsony ireo olona rehetra eo fa gaboraraka amin'ny fitantanana an'le firenena ka matoy izay miteny an'izao dia manantena fa mba misy ny fanovana toetsaina ho anareo izay tompony fahefana amin'izao fotoan'izao mba anatsarana za tsy miteny hiadanany vahoaka malagasy fa mba anatsarana sy hanamavainana zao fahantrana miaina amin'ny vahoaka malagasy izao tonga dia tsaroka avy hatrany ny tenin'ny dadamonja depute fietra hoe ny raha-pirenena dia ohatra mibokotra akandro any io raha diso fanidy ianao va ty ambony dia mivaralila hatrany ambany
dikan'izay zany miainga avy aty ambony arak'le teninao mihitsy io zavatra io teso ny avany ambony dia mivaralila tonga hatraty ambany zany bokotra akanjo zany de zay mihitsy le taratry le izy any misehatra rehetrarehetra dia hitantsika hoe tena tsisy fanjariana mihitsy ny eto Madagasikara malahelo tsika am'resaka am'zany fa tsy ho faly fa zany moa ny zava-misy zay le tsy de tiany fitondrana resahana ary zay le mampatahotra azy le hoe mandeha any amin'ny canal satsika parabole Star Times satria hamaky an'izany resaka zany batsila antsika mba ho fantatry mivoaka fa na izany ina zany député Fetra efa niresaka lafin-javatra mahakasika amin'ny vahoaka satria tsika tena mifantoka ara-tsosialy mihitsy tamin'ny herinandro ity dia ny resaka jirama omaly nisy olo-mamoaka Madagasikara Emilien Rambosalama ny resaka facture au niveau ny jirama am'ty resaka premier tranche deuxième tranche sy ny sisa ity indrindra am'le fomba fikajiana azy de lasa any amin'ny rami moa zany rehefa mitovana de vola be de falifaly ny mpanao rami za tsy de mahay an'izay fa mba maheno an'izay fotsiny hoe mitovany fa raha ty amin'ny vidin-jiro sy ny vidin-drano no mitovana dia marary ny paosin'ny olo-pirenena mandoa an'izany ary le mitovana de tsy fantatry hoe mitovana namboamboarina sa mitovana tena izy fa betsaka no mitaraina am'izao fotoana zao am'ty resaka jirama ty député Fetra totoyan'izay tokoa dia reko ny fanehoan-kevitra sy ny karazana fitarainana antso nataon'ny solombavam-bahoaka Rambosalama vao miboribory tany faefatra ho zay fomba fiasan'ny jirama izay ary ty resahako atsika anio ity dia mahakasika ny tenako manokana tsy amin'ny mahasolom-bavam-bahoaka fa amin'ny maha-olo-pirenena mpanjifa ny jirama mahakasika ny tenako manokana mihitsy ty zavatra ty raha tamin'ny volana oktobra satria zao avao nijery ny facture de mba nanam-potoana nitsirihana hoe inona moa ny tena voalazato mba mirindra ve tia fandaniana ve mitovitovy ihany fandaniana zay nataoko hatramin'izay fa gaga niakatra be ny lazaina fa fandaniana ranoko tonga moa facture hatramin'izay de aloha de nisy fotoana nisy olana kely teo de natambatambatra kely fa nisy ny fitaraina zay nataoko tany anivon'ny agence tany Nalamahitsy de nyraviny ny lamina de nalohako ihany ny ambiny fa ny tamin'ity ndray mitoraky ty miverina sady ny olana rano no resahako aloha fa mbola vo hitsongoloka amin'ny atsipriany any facture ny jiro momba ny rano mahakasika ny rano noho itsary tiry-piaino fa mety misy ao aminareo manana olana mitovitovy amin'izao niatra tamiko izao ny tenako any niaran'izany ataoko teny frantsay fa mialatsiny le index zany na le mari-pandanina 1147 mètres cube ny voasoratra eo amin'ny compteran-dranoka tamin'ny volana oktobra 20 dia nandoa 240 na 41 mètres cube tamin'ny volana oktobra io zany hoe raha nandoa tokony tsy mijanona 1147 ny eo amin'ny index na le marika amin'ny fandaniana fa tokony lasa 1188 torak'izay ihany koa ny volana novambra mbola 41 mètres cube ihany no nalohako ny rano efa hitako mihoatra io fa tsy maninona de tokony niampy le 1188 mètres cube teo tokony niampy 41 indray de asa manome firy moa zany tany amin'ny 1228 tanoany de nandeha ny volana desambra 20 de nampandoaviny jirama 32 mètres cube indray de tokony niampy zany zay rehetrarehetra ny soratra farany teo zany raha 1200 mahery kely teo miampy mbola 30 tokony tany 1250 na 1260 mètres cube zany ny eo amin'ny facturako ny index farany tsy zay ny zava-misy tonga ty amin'ny volana jona volana jolay 1 mbola 1147 ihany ny ao anaty facturako de eo ny tena loza raha zany tsy ny teny avany compte tsy ny comptabiliser tsy nisy sainy tao rehefa nalotany amin'ny facture tany aloha fa tonga de 1147 de ny compteur farany ao 1500 mahery kely eo am'izao tsika miteny zao nasainy naloha indray mandeha 422 mètres cube hony satria efa cumule zay cumule 5 mois zay 422 mètres cube mametra-panontaniana aloha fomba ahoana aloha andaniko 422 mètres cube ao anatin'ny 5 volana zay aloha de fanontaniana mipetraka zanga manana piscine 10 sa 10 sa ray tsy manana piscine tsy mampiasa rano amin'ny tuyau rehefa manasa fiara fa rano amin'ny so ka fomba ahoana olona valo mianaka izay no ao an-trano de eo indrindra le mamagaga naninona aloha tsy nisainareo tao izay le 120 mètres cube efa nalohako io fa mbola mijanona 1147 ary tsika miteny zao araky ny teniko teo volana jolay
dia 1500 de eto ny tena loza 100 mètres cube hony ny première tranche ao anatin'izay 422 mètres cube izay fa ny 322 mètres cube de deuxième tranche efa presque avo telo eny amin'ny vidin'ny metatra cube tokony aloha de nataoko ny kajy raha ny totalin'izay 5 volan'izay ny raha ny tokony aloha koa fa efa miopapany ty dia ray alina sy roetsy ariary fa tsy zay ny aloha kony fa 8 alina sy efatretsy satria lasa deuxième tranche daholo ny 322 mètres cube satria nasenina lohako anatina volana ray ny facture rehetra tsy voaloha izy ny tsy ny facture misy olona ny mandeha mandalo any manao relevé ary nisy ny fotoana zay nanaovanay auto relevé manahoana ny fomba fiasanareo amin'ny jirama fa maninona ny tsetsafinareo ohatry hoe mpanjifa izahay ary solom-bavambahoaka sahinareo marina hoe tsy fantatrareo hoe satria tsy amin'ny anarako zany compteur izany dia izao ny fomba fanaovana azy ka fanontaniana no apetraka hoe fanainina ve izao izahay ve vahoaka mpanjifa no asainareo manetsina ny tsy faiza mitantana sy ny lavaka be napetraka reo rehetra mpitantana sy tompona andraikitra tao anatin'izany jirama zany nandritry ny taona ny vola fanampiana nomena n'izany jirama izany nanao nefa zany tamin'ny fitondrany président Valomanana nisy an'izao vola be ndresan'izao fa ny fanodikodinana ataonareo verenako ny teniko teo aloha ny ohatra omeniny any ambony atrany amin'ny filohan'ny repoblika sy ny fiadidinan'ny repoblika makaty amin'ny fokotany dia itaterahany eo nivony jirama io satria maninona moa ray tsy izahay fifanampiana ny azontsika atao zay za terenareo anao auto relevé na andray fa inareo misy piasa ao misy taxe isan-karazany efa asianareo alohanay ao mety misy taxe communal extra communal ny TVA sy ny sisa sy ny sisa nareo nga nanala piasa tsy ange zao fa tsy ao anatin'ny tena hoe confinement na tena amena ara-pahasalamana intsony inona no manaka anareo tsy andefa ny piasanareo am'izay anao ny reny relevé eny amin'ny fotony eny fa mahery anareo anapaka ny jirony olona ary tao amiko efa saika nataony an'izay satria tsy nandoa fa mbola manao réclamation any amin'ny jirama ary ho avy any miantso anareo tompona andraikitra na ny ministre voakasika izany na ny tale général jirama na tsy fantatra na ny directeur ny exploitation ianareo tompona andraikitra ny agence fa tsy anaiky an'ity zahay ary miantso anareo vahoaka zay manana olana mitovitovy am'izao ifampiresaka aminay ifampiresaka amin'ny tenako anao hoe tsy anaiky andohany io farafaratsy ny tsinjarainareo tao anatin'izay 10 na enim-bolana izay esorinareo any deuxième tranche 322 mètres cube fa ifakahita eto isika ifakahita eto isika ary ho tatatataiko tsy eto ihany fa amin'ny aina manjery rehetra misy eto Madagasikara ty ary antsony olona zay olona victime ny jirama tamin'ny tranga toy izao dia renareo zay antso nataona izay fa miandro zay hoe inona no ambaran'ny jirama ndray manoloana izao zavatra mahita zay fa na fanainina ho io na izay ny eritreretinareo tsy inona anetsina ny banga sy ny gaboraraka ao anatin'ny fitantanana n'izany orinasa-mpanjakana sy orinasa-bahoaka izany fa izahay dia tsy anaiky hatramin'ny farany fa fotoana fanovana mihitsy zao amin'ny zavatra rehetrarehetra na amin'ny fitantanana na ny toetsaina na ny fihetsika na ninninona zany ka dia zay mahakasika ny jira ho toy any teny nataony député Rambosalama Omaly tovitovy amin'izay mihitsy lasa ny deuxième tranche zany no ataony be dia be satria asainy mandondre mandeha anao tokony tsinjarainy io zavatra io ny olona nefa matahotra birao matahotra fanjakana matahotra dia ararotiny zay fatahoran'ny vahoaka malagasy zay ka tsy azo ekenany satria amin'ny masolom-bavavahoaka ny manara-maso ny asanareo mpanatanteraka anisany anareo jirama ka mampitandrina anareo izay torak' zany any koa no hitodiako alohan'ny ivadiantsika amin'ny loha hevitra anankiray farany dia nisy ny namana zay niakatra teto amin'ity plateau amin'ny miaramononjy ity avy any aminay avy any amin'ny boriboritany fadimy na ny eny heviny laza ny zavatra tsy mety ao amin'ny fitantanana n'izany fokotany zany sy ny volam-bahoaka ao anatin'izany fokotany zany aoka tsy isy ny fampitahorana na ny fampiororona satria ny olona samy joro amin'ny fahamarinana toy ireny ny ilainy ty fireneny ity indrindra amin'ny fiainantsika malagasy amin'izao anaty fahasairanana lalovan'ny fireneny izao satria manao nataony ihany ny olony mpitondra sy ny mpiaradi rehetra aminy ny vahoaka nefa miasa hirana ka manetana ny hafa raha mbola misy mahita ihany koa any tonga avy anareo miakatra nyty miara-manonja ny MBS ity ilaza amotsipotsitra ny zavatra tsy mety mba isin'ny fiovana marina ka mba andehanantsika makany amin'ny fanamavanana ny zao fahatrana lalina miatra amin'ny vahoaka malagasy ao ka araky ny teniko aza atao toy natao an'ireny ataon'ny Clémence conseiller municipal izay loha lisitra ny IRK nefa dia tsy amelan'ny fiadidina ny tanàna Antananarivo sy Andriamatobe ny tanàna fa dia anaovana atsojay harselemany amin'ny alalan'ny fitsarana satria samy laza ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena
zay namana faniry amarapara moatsika satria efa mandroso de mandroso ny fotoanatsika atsika koa dia mampanaja zay hoe vahiny sy ireo mba ty an'io hevitra eto amin'ny fandaratsika député Fetra malaza ny redynamisation ny antoko tiako Madagasikara fameloma maso miresaka an'izany foantsika satria izany no ahafahana mizara vaovao manetsiketsika mitahiry reo idéologie ny antoko makany anivon'ny mpikambana ary manetsiketsika ny mpikambana sy mampanomana ny mpikambana akandraikitra rapitso sy rafakapitso zava-misy raha ny efiainantsika moa am'izao fotoana zao zany dia efa saika navita daholo amin'ny akabeany ny boriboritany rehetra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manao ihany koa ny any dia avaradrano ny atsimon-drano manao ihany koa ny any faritra samy hafa any manetsiketsika de manao activité mihetsika ny tanora mihetsika ny vehivavy ny any faritra ho avy zao zany tsika am'ty androany Arividy dia ny amin'ny boriboritany faefatra ny fahitany député Fetra ny redynamisation satria ny redynamisation hoitsika dia fikolokoloana ny mpikambana ao anatin'ny antoko indrindrandrindra ao anatin'izay lalan'ny antoko fanajana ny antoko sy ny hevitra sy ny fitsipiky ny antoko zay araky ny toromarika avy any amin'ny président ny atoko Andriamatoa président Ravalomanana tia tena mizotra araky ny eritreretana azy ary mihoatra noho ny eritreretana azy ary zany fameloma maso fanomezana ainga avao redynamisation ny atoko tiako Madagasikara zany oy ianao teo namana hoe io amin'ny tolakandro zao any amin'ny boriboritany faefatra ao anatin'izany mbola namafisana ny antso efa nataony namana honorable Rambosalama teo maly ny amin'ny atongavantsika maro am'izany indrindra nareo tompona andraikitra isatsokajy ny mpikambana mpanohana satria efa tsy misy itsony ny amehana ara-pahasalamana tsy isika nanao an'izay fa ny fitondram-panjakana moa fa nanampomera le natao anatin'ny hoe ny antony sy ny fotoana ohatra maimaika tampotampoka nanapahana sy ny nanalana ny sorana an'izany dia efa tsy ao anatiny amena ntsony isika ka afaka tonga isika menakavy miaino satria ny redynamisation anatin'izay no hitondrako ny hoe inona marina ho fanamafisana nefa ny teny nentin'ny namana rehetra ny fandimy teto ny redynamisation dia tena mandeha tanoro ianao ny vehivavy ny any amin'ny fokitim fa ny tena antony redynamisation dia atoko lehibe miomana miaka fahefana ary mampiomana ny tompona andraikitra rehetra ao aminy mba handray andraikitra anao ny asa ao ny fahaizana sy ny fahalalana sy ny traikefa fa izay ifampizarana fa anao ny asa mpahamarinana mba ho tombotsoany rehetra sy tombotsoany vahoaka zay zany ny tena antony io redynamisation io satria nasomary natoritory teo tsy tena natory fa nipetrapetraka satria vita moa ny fifidianana ny fandimy teo ka tiako amafisiny eto ho reny zao manaraka n'izao fandarana mba hifampizarana reo rehetra any matona atao zao redynamisation zao ary natomboka teto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra zay efa maraparana amin'ny boriboritany faefatra sy ny boriboritany voalohany atsoatsy ary efa miantso sady an'izany boriboritany voalohany zany koa efa iomana am'izany redynamisation zany ny aorinan'izay mino misy moa le eritreritra fa iny RMDM no anisan'ny ikisahana kely makany ny faritra vakana karatsiny amin'ny farany randro tondra ny fehi-kevitra tapaka tamin'ny feonambe tamin'ny 23 sy 24 juillet iny jolay izy iny dia ao anatin'izany ihany koa nefa nomy ararotina izay anamafisana sy anotronana ireo solombavam-bahoaka any atoerana sy ny tompona andraikitra ny distima any amin'ireo atsirabe voalohany sy atsirabe faharoa amin'ny resaka redynamisation ka ny redynamisation dia fomba anankiray netiny tiako Madagasikara mba ampiraisana hiatsona ny namana rehetra izay manana fomba fijery na mbola tsy mahalala zany hoe toetsaina tiako Madagasikara zany mba ho avy anatevin-daharana ny atoko tiako Madagasikara zay efa manana ny maha-izy azy ka ao anatin'izany no hifampizarana zay traikefa hifampizarana fahalalana indrindra aminareo tanora sy aminareo zay ho tompona andraikitra atsy aorinatsy andimby anay andimby an'ireo tompona andraikitra amin'izao fotoana zao alalana zany tena atao hoe manaona moa zany fiantsoana olona manaona zany fitantanana olona sy fitondrana olona izany manaona zany fitantanana an'izany tetikasa manaona zany fitantanana na hoe raha-raha-mpanjakana izany hifampizarana traikefa ao zany rehetrarehetra zany manaona zany resaka hoe fitsipika sy disipline zany izay tena atao hoe zava-dehibe loatra amin'ny Flora Valomanana sy aminay izay mpanaradia azy sy olom-boafidy tiako Madagasikara anisan'ny mpikambana anatin'ny bureau politika an'ity ma hoe raha tsy misy disipline ifampifezana sy fitsipika ifampifezana dia ho baranany ny fitantanany atoko ary tsy hotratra ny tanjona izay hoe aka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana fa tsotra ny nataon'ny hafa aka fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana izay zany no anton'izay redynamisation zay araky ny teny koa fanomezana toerana mihitsy zany
tanora indrindrandrindra sy reo tompona andraikitra iny fotiny am'resaka hoe fahafahana am'teny fahafahana am'tsikera fahafahana manitsy ary hoe mitondra hevi-baovao amin'ny tantanana ny any atoko fa tsy hoe rehefa tsy mivoana fotsiny zay hoe hevi-baovao satria ny tanora ma tsy manana an'izay hevi-baovao mbola manana ny tanjaka manana ny fahaizana ao amin'ny herirehetra dia zay mihitsy ny antsoina ny tanora mba handray andraikitra ho avy na tsy mbola irotsaka ao mpikambana raha fa ho mpanoana ihany fotsiny fa ao rindrinao matsy mbola tanjon'izao ridina miza sao ihany koa dia ny afahana manisa ny hoe firy marina ny tena mpikambana iza daholo ny tena mpikambana sy mpanoana afahana mifampizara andraikitra sy hoe mifidy rehefa hifidy matsy zay tompona andraikitra na zay ho arotsaka hitondra ny fanevany tiako Madagasikara am'ireo fifidianana rehetra ifandimby dia mba ianareo tena mpikambana sy mpanoana manana karatra no misafidy eny fotiny hoe itya no tena laninay ety fotiny na fokotany io na commune io na district io na faritra io na faritany hoe ireto ny tena laninay hito ny hitanay fa mahalala ny faritra mahalala ny etaetanay mahalala ny ty toerana misy anay ty ka io mendrika hovidinay hitondra ny fanevany tiako Madagasikara aty amin'ny toerana zay misy anay any zany nefa kosa anarina mety tsy maintsy misy any ny hevitry ny aty nivy politika manao hoe tsy maintsy misy mifanadiadiana fa amin'ny akapobeny zay resahako izay zany matsy zavatra mbola tsy nisy ary tsy vita na tokony izaniza teto amin'ity firenena ity ny tiako Madagasikara no isantatra an'izay ary na efa nanao amin'ny ampahany izay endrika fisafidianana ho tompona andraikitra zay ara zany atoko zany ka ao anatin'izay ihany koa no hitenenako namana faniry sy ho anareo mpiaino aoka re aoka isika fa mbety teninay ny hoe anaja ny fitsipika anaja ny fifampitondrana sy fanaja ato anatiny zany atoko tiako Madagasikara fa mifampitaiza isika ato tsy misy manana rery ny fahalalana ampy ato tsy misy manana ny ampy ato fa zay le fiarahantsika miasa izay fa zao kosa nefa misy ny zavatra tsy azo ekena araka ny teneniko satria misy ny fitsipika mife ifampifezatsika mianakavy ato fa tsy ianareo akory ianareo any ivelany atoko no ndeha hitsara anay ianareo any ivelany atoko no ilaza fa hoe tsy misy demokrasia ao anatin' zany atoko tiako Madagasikara fa ny filora valomanana no milaza zay tiany tenenina de tsy maintsy tanterahana tsy mariny zany tombana ivelany ary ny mahagaga namana faniry so anareo mpiaino de olona mbola tsy niarany vory taminay nandinika ny rarahany atoko tiako Madagasikara nefa misoratena sy monsieur permettre mitsara ratsy toerana ianao ratsy toerana ianao resaka hoe tsy misy demokrasia ato anatin'ny tiako Madagasikara fa porofoy aminay fotoana taiza no nisiny zany ary ovina ny niarany vory taminay ianao milaza io fa za mbola tsy teny anarana fa mbola ho avy ny tenenako ny anaranao raha ilainy zany fa aoka ny rarahany atoko tiako Madagasikara ho anay rarahany RMDM ho any RMDM rarahany mpanohatra amin'ny akapobeny rarahany mpanohatra amin'ny akapobeny fa ianao zay tsy fantatra hoe aiza marina ny misy anao fa to misababaka atsoaty ianao anao grand écart ianao ho sahirana ianao ka izay zavatra zay hoe zay ve niditra tamin'ny rarahany TGV zay ve niditra tamin'ny rarahany MMM zay ve zay atoko manana maizy azy avokoa nandrarahany HVM fa mianay ato izay miezaka manatsara mety misy ny tsy mety fa raha mbola hatreto aloha tsy misy mbola atoko velona naharitra na inona natao anapotehana azy sy atoko manana maizy azy amin'ny joro ary mihina zay fa manana chance azo ny fandresena amin'ny fifidianana maro rehetra zay ifandimby eo ao anatin'izay ihany koa resaka fitsipika izay ihany io zany ny anisan'ny tena olana foana amin'ny fikambanana misy eto na ny anivon'ny fiangonana ao antsika malagasy anisan'ny tompona andraikitra tany amin'ny fiangonana izay ary nahita fa rehefa tsy misy ny tsy manaja fitsipika de lasa migoragora le izy de manao zay saipatany any rehetrarehetra na amin'ny resaka fitantanam-bolo io na amin'ny fisehoana ho sefo na zay tsy fandikana zay fitsipika na any amin'ny resaka sport sy fanatanjahantena io rehefa ohatra ka tsy manaraka amin'ny fitsipika fa hoe mba mise au vert fa ny manana ratsaina sara-panahy tsy tokony hiaritory tsy tokony hisotro zavatra misy alcool tsy tokony hifoka sigara tsy tokony hanao zavatra andreraka na andia na zay ampandizinao eo zany nefa ny zava-nisy zay le fitsipika zay le fanajana fitsipika ka ho ampianarinay ny tanoranay zany ho ampitaina ihany zany fanakalotra kefa hoa izay matsy anareo teo indrindra inareo mpiaino ka mahagaga hoa de ny olona ivelany na ny olona tatanatiny izay ny sitaka no ny antony tsy fantatra ao tsy nisy nanosika azy hiala ny tiako Madagasikara na ivoaka ny vala ny tiako Madagasikara zay efa manao kajikajy efa irahany rehetra malala ato anivon'ny birao politika sy ny filora valomanana ary ny tompona andraikitra rehetra isatsokajiny no mbola samy teny hoe iveriny izahay de mametraka fepetra tsy azo ekeny zany raha iveriny ianao de mandehana milahatra ariarinarilo fa fanisitaka ianao tsy nisy nanosika anao tao misy demokrasia ato vavolombelona amin'izany ny tenanay 20 taona latsaka kely natato amin'ity tiako Madagasikara ty ny tenako
fa tsy anareo izay voaingana ny tonga tato, tsy anareo izay tsy mpikambana tiako Madagasikara, tsy mahalala zay zavatra ivoriana eo, tsy mbola nanatrika ny fivorianay no isa ilaza sana ratsy an'izany fa rehefa tsy mety aminareo ato araky ny teniko indray mandeha zay de manangana atoko vaovao na manangana fikambanana vaovao fa atoko afezin'ny fitsipika manaja ny flo pitarika an'izany atoko izany izahay rehetra ato ary tsy misy izany resaka hoe fanaratsiana daholo re namana faniry sy nareo mpiaino ny tsy mety ao de misy le mbola manao ny fomba ny tiako boys taloha mety nisy ny lesoka tamin'izany fotoana fa ianao koa aloha raha aka olona mpiara-miasa aminao raha lasa filoha-pirenena no lasa minisitra tsy maintsy ny namanao sy ny olona miara-miasa tanao zay fantatra ny fahaiza-manaony no alainao voalohany ataonao no moa ny aka olona tsy fantatra hiara-asa aminao misy risika be deabe lay zany fa raha hitanao tsy mety de soloanao fa tsisy ny laza kosa hoe ny olona mpiasa ny tiako taloha de ratsy avokoa tsy nisy mbola nilaza hoe ny olona mpiasa miviva de ratsy avokoa nampiasa ny orinasa nandriamato filoha am'izao fotoana zao fa raha izany no alainao ohatra ampitovizana aminay zay tompona andraikitra tanatin'ny tiako Madagasikara sy olom-bavahoaka ratsy toerany ianao ny anao ataovy zay mampety azy de manangana ho antoko fa mirosiny le dynamisation mirosiny rehetrarehetra ato ary mampahery ny eo amin'ny boribory tany faefatra mampirisika atsika miantso atsika ho tonga maro am'izany fameloma maso sy fanomezana ainga avao eo ambany fitarian'ny filoha ravalomanana izay ihany ny filohantsika ny filoha ravalomanana ny akoatran'izay misy ny rafitrom-bora politika misy ny tompon'andraikitsatsokaja ny distime rectime distime comtime ary zany no antony zao redina zay maharesy lahatra anay fa hitondra ny tiako Madagasikara fandresena mihezinezina amin'ny fifidianana rehetra zay ifandimby ho avy eo mialohan'ny amin'ny sabotsy zany le fiaonan'ny RMDM député fitra ho antsika mpiaino rehetrarehetra indrindraindrindra ho anareo any faritry vakina karatra rehefa miresaka faritry vakina karatra zany dia manomboka ty Ambatolampy zany mitomaka ny tany fotsy de mikisaka kely faratsio de mahazo any Antsirabe voalohany ny Antsirabe faharoa de tonga ny Betafo mandoto mbola vakina karatra izay marina mbola ao anatin'izany reo resaka reo de hoy zay hoe miomagoma antsika rehetrarehetra zany fa eo moa zany le fiaonambean'ny RMDM mbola ho resantsika aiza amin'ny fotoana de amfiry fa amin'ny sabotsy zao zany hitondrana ny fehi-kevitra zay no tinapaky ny mpanohitra tetsy amin'ny bypass zany hoetiny eo zany satria misy teboka 12 fa mialohan'io député fetra dia hisy redynamisation ho ataony antoko tiako Madagasikara ny 10 volana septembre zany hoe amin'ny zoma zao zany dia hisy redynamisation ionany ny mpikambana niveau tiako Madagasikara amin'ny bro politika zany sy resolo mavamahoaka itafatafana araky le resana teo hoe betsaka ny zavatra resana rehefa manao an'ilay redynamisation na fameloma maso ao anatin'izany ny mpikambana eo nivon'ny RMDM moa zany ny loholona Madagasikara teo aloha Ramatoa Garamason de fa ny resaka ny fandaram-potoana samihafa mikasika nilay fiaonana amin'ny sabotsy izao fa mbola ho resahana amintsika moa zany hoe ny fotoana amfiry dia ny toerana fa efa mamesady zany hoe ho avy ny fotoan-dehibe ataovy makotrokotroka tolainy aona antsika farany teo iny tany volana novambra angamby izay député fetra tany Antsirabe tantsika dia tena vahoaka tena maro be nanoana ny antsony fanoerana na de ny sakanana tsy afaka niditra tao magro ara antsika satria tokony nisy tatitra nataon'ny solomavamboaka any toerana tamin'izay fotoana andrany izy moa solomamboaka dia ny voafidy tao amin'ny Antsirabe voalohany dia solomamboaka Michel avakoa abony fitenenana eo ihany koa solomamboaka voafidy tao Antsirabe faharoa dia ny député José sady filohan'ny vondrona parlementaire ny antoko tiako Madagasikara zay ngamba no amarana antsika azy efa nandroso ny fotoana député fetra ny tsipiteny ho an'ny mpijery antsika sy ny malagasy maneran-tany zay manaraka antsika amin'izao fotoana zao ny mpiatroka tiako Madagasikara ny olon-tsotra ihany koa kivy sy tena frustré amin'izao fitondram-panjakana zao tsara mba homena teny fanetanana ihany sy mbola famelombelomana ny hoe mbola ho avy ny anjara antsika fa za malahelo tompoko marina zany faniry ny teny tiako atsipy amin'ny mpanarady filoha ravalomanana indrindra ao anivon'ny tiako Madagasikara dia ny fahasahina hijoro hatrany amin'ny marina sy ny amin'ny fahamarinana sa ilaza ny zavatra tsy mety manomboka any amin'ny rafitra ambany indrindra any fotony hatrany amin'ny faratapony amin'izany fitantanana andraraha-pirenena izany fa raha mbola tsy misy zay fahasahina kena nisy ny fampitahorana
mitranga nandritry ny fotoana vitsivitsy zay a rehefa mba hoe mieritreritra sy mba teaneo hevitra anailaza ny zavatra tsy mety tsy ny etaeta ny vahoaka malagasy fotoana izao ianareo mpitondra ihany koa mitodika aminareo izay efa hitanareo ary efa fantatrareo diso fantatrareo loatra nytoetranay a zay avao amin'ny atoko tiako Madagasikara hoe tsy mpanakorotana izahay a tsy mpandroby izahay a tsy mpanonga-panjakana izahay ka rehefa tsy tokony isy tsony ny 2 poids 2 mesure fa nare koa isika tsy mampanina tononoka ity ny avao amin'ny atoko avy tena nanomboka ihany koa nanao zay fanetanana teny fotony satria samy atoko politika manana maizany zany eto amin'ny firenena ka tsy tokony isy tsony ny sakatsakana rehefa ohatra ka manome teny tompony andraikitra izay raha sanatria misy ny korotana dia naseho anay zany a tamin'ireo faritra enina efa nitetezinay a eran'ny Madagasikara ary mbola hitoy zany atoato mbola ifampiresaka ny nivon'ny politika ifampiresaka amin'ny flora valomanana hoe tokony tohizana hatrany amin'ny faritra fa betsaka fa maro ny mangetaeta anisan'izany anaova kopakopatana eto a ianareo any amin'ny faritra Tsinanana sy ianareo any amin'ny faritra Nalanjorofa ny Vavatenina Marotsetra mananaran'ohatra rehefa nisy solotena tonga teto a tamin'ny maraina teo a nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny manoloana ny raharaham-pirenena ka dia afaka mahatoky ianareo afaka manateny ianareo fa izara andraikitra izahay ny amin'ny resaka hoe redynamisation any amin'ny faritra dia iezaka izay fampiresaka aminareo iainy ny etetanareo dia ifampizara andraikitra araky ny teniko zay fa afaka mahatoky fa ho avy izahay any amin'ny faritra rehetra manera ny Madagasikara fa tsy ny eto Antananarivo fa teto ny nanomboana azy fa ho avy tsy ho ela ary ho avy masika nampila-minana ampitonina izany tiako Madagasikara ka tsy misy ny tokony ho atahoranareo anivon'ny fitoram-panjakana hoe so sanatria anao ohatra ny tany Guinée ve sa anao ohatra ny tany Mali tsy fomba anay zany tsy fomba anay zany fa dia ny anay manara-dalàna manaraka fitsipika izay anisan'ny tena hoe teny filamatra atao anaty zany ary faiza manao ny tiako Madagasikara sy faiza mitantana ka dia izay ihany koa no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-piona amintsika rehetra na eto atoerana ny any ivelany indrindrandrindra izay manaraka n'izao fandaran'izao ka dia teny tokana farany sy teny hoe fitsipika izay teny filamatra ny tiako Madagasikara zay rehefa tsy vonina anaraka fitsipika ianareo dia tsy sanatry fanampitambazana ny zavatra raharaham-pirenena fa ny manao tsy mety dia manao tsy mety tsy maintsy ahitsy zay tokoka dia mametraka ny veloma mandra-piresaka veloma namana faniry manao mandra-piona ihany koa amin'ny namana rehetra izay ato amin'ny lafiny teknika ka dia amin'ny manaraka indray eny ary zava-dehibe zay nambarany solomamboaka fetra raha zavy tsy miala tamintsika teo zay tokoa le hoe mbola tsy mihetsika ny afara voatra ny tongotry ny président Ravalomanana dia fa sahirana ny fitondram-panjakana mbola tsy mihetsika eny amin'ny QG Belair ny tongotry ny birao politika sy ireo solomam-bahoaka sy ny RMDM dia fa sahirana ny fitondram-panjakana ary mbola tsy mihetsika ety anosipatrana ny mpikatrika sy mpanentana sy mpanolotra dia fa misavoritaka le fitondram-panjakana fa ho avy ny fotoana rehetra zay hitafana amin'ny vatana ary efa andeha izy io ary dia miomanitsika mibira rehetrarehetra sy manodidina any fa dia amsoma sy amsabotsy zany no fiaonantsika makasitraka tompolahy makatelona tompovavy isaonina mvahintsika isaonina ihany koa namana ry na arabe mananjara ho amin'ny rapitso toy izao indray. Il est un univers terrifiant, en marge de notre monde, où règnent de petits monstres à 8 pattes. Ils s'épanouissent aussi bien dans la forêt tropicale, les déserts les plus reculés, que sous l'eau. Certains sont des colosses carnivores qui jaillissent hors de terre. D'autres sont munis d'un véritable arsenal de guerre.
Ce sont des cascadeurs tout-terrain, des tisseurs chevronnés. Certains marchent sur l'eau, quand ils ne volent pas. Au cœur de l'Amazonie vit le monstre par excellence, celui qui éclipse tous les autres, la plus grosse araignée présente sur Terre. Bienvenue au royaume des araignées. Les arachnides ont développé des moyens remarquables pour survivre dans les environnements les plus extrêmes de la planète. Le désert du Kalahari en est un. Seuls les spécimens les plus résistants s'en sortent dans ce désert. Le solifuge, ou araignée du soleil, ne ressemble à rien de connu. C'est tout à la fois un chasseur, un pisteur et un tueur. Grâce à ses longs poils extrêmement sensibles, il détecte le moindre mouvement qu'une proie potentielle fait dans l'air, tandis que d'étranges capteurs sur sa face intérieure sont au contact du sol, tels de minuscules oreilles qui enregistrent les plus petites vibrations. Ces impressionnantes chélicères, véritables tronçonneuses, sont capables de broyer la carapace d'un scorpion. Mais c'est la terminaison collante de ces pédipalpes qui constitue l'arme la plus redoutable. À leur extrémité se trouve en effet un organe unique en son genre. Dépourvu de poils, il se colle à la proie pour l'attraper et ne plus la lâcher. Une fois prises au piège de ces ventouses, les victimes ont peu de chances de s'en sortir. Les solifuges sont rarement actifs de jour. Mais c'est la saison sèche, et ce prédateur doit endurer la chaleur pour trouver de la nourriture. C'est un chasseur extrêmement mobile. Qui peut aussi tendre de redoutables embuscades. Ces pédipalpes sont aussi collants que de la glu. Le solifuge doit profiter au maximum du copieux repas que lui offre cette sauterelle. La méthode manque certes de délicatesse, mais elle est efficace.